Tompolasy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanantsika mianakavy amin'ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio mada ity. Ao anatin'ny hafaliana ary isaorana ihany koa ilay nahary no ny fitantana sy ny fitahiny satria raha tsy izy dia tsy afaka iresaka sy anazava izay afaka azavaina rehetra amin'ny alalan'ity fandarana ity isika rehetra zany ka dia isaoran'ilay nahary noho izay fitantana sy ny fitahiny izay. Isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay manao ny haintsio zavatra amin'ny fanatanterahana an'izay lafiny teknika izay ka na ianao zany eto an-toerana na ianao any ivelany dia tondrana ny araba tsy misy anavahana fa dia isika rehetra ihany no eto raharantsika ity zay tsy maintsy horesana. Ny fandarana moa zany tsy dia misy hoe miova hoe ahoana fa toy ny mahazatra rehefa talata tahaka an'izao dia miarakantsika amin'ny solombavambahoaka voafita tamin'ny alalan'Tiko Madagasikara amin'ny boriboritany fa efatra zany dia ny député ny colonel Rambo Salama Emilien ary dia misy ny fanazavana izay hoentiny amin'ny lafikevitra maro isan-karazany izay hoentina eto io namana fanira zafy manantany ary ankoatran'izay mbola isera ihany koa olo-pirenena hitondra ny fomba fijeriny ihany koa izany zany hoe raharam-pirenena zany ny resaka fanabeazana sy ny sisa ny olo-pirenena miatrika ny fiainam-pirenena indrindra amin'izao hoe taona manokana izao taona 2020 sy 2020 taona ny fifidianana izao. Ny afaka tenenina aloha zany tsy hoe ny afaka tenenina fa ny tsy maintsy tenenina amin'ny toetra aloha zany dia ny hoe tapitra saty ty ny volana febroary 20 febroary 2020 tapitra saty febroary efa lasa iny janoary dia tapitra ty ny febroary tena tsika mantsy manisa andro mihitsy amin'izao fotoana izao satria efa mandeha ny compte à rebours na inona aloha zany ny teneniny eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra ny eo anivon'ny gouvernemanta ny amin'ny resaka datim-pifidianana efa nandroso iny ny eo anivon'ny falany zay sivy novembre le premier tour zay no ilazana azy premier tour ny fifidianana filoham-pirenena efa nisy datiny zany fa ny tsy afaka izy hoe amin'ny manao ny pisony karazany hoe tena mahadaty ofisialy azy tena io zany izy fa tolo-kevitra no nataony teo anivon'ny sy ny tolo-kevitra dia iny avaty aminay io zany sy ny any amin'ny fanatanteraka any amin'izay zany ny raha mitoa io ka io zany ny fietsika gouvernemanta hoe ahoana fa fotoana mandeha fa ho an'ny olona fa hoe tena tsy misy fotoana azo hoe aririna fotsiny amin'izao fotoana izao dia manao ny atoko manao ny izay manao ny haintsio zavatra ny fitanana amin'ny fazavana amin'ny hoe mahazava-dehibe ny fisoratana ny anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana satria fifidianana ny resaka eto dia rehefa tsy any anaty fifidianana zany ny anaranao dia ohatrany hoe tsy hoe ohatra fa dia tsy afaka manao ininona ianao efa nazavaina ombenombeny moa zany ny atoko politika manao ny andraikiny ny aty amin'ny société civile manao ny andraikiny ny eo anivon'ny fiangonana dia manao ny andraikiny ihany koa amin'ny maharay aman-dreny azy vao miresaka an'izay dia ny FFKM nomby ao an-tsaina tsy azo hidivirana zany FFKM zany ninona resaka eto tsy azo hidivirana zany ary efa voaporofo zany tamin'ny fotoana izay vakiny firenena zany natalovany firenena indrindra anatin'ny hoe raha mafana sy manahirana eto amin'ny Madagasikara ity ny FFKM maharay aman-dreny azy dia manao ny andraikiny izy tsy hoe ny FFKM mantehanao an'izay hoe andraikitra ataony eo fa eo aloha maharay aman-dreny azy fa eo ihany koa ny antsoantso etsery antsoantso mianty fa any amin'izany ray aman-dreny fiangonana anivon'ny FFKM zany hoe tena atao le faso trito tena
alao atao ny fampiresana alohan'ny tena anatanterahana ny fifidianana artiste resaka hoe fifidianana bezany republika ihany zany afa rehefa hoe miaona de tena miresaka misy zay tena zava-lehibe miresaka tena hoe miresaka fampidinika zay teny ilazantsika azy teny frantsay moa no tena ny manavarambarana ny amarony de hoe concertation dialogue sinsisy de hoe miresaka zany fampidiniana daholo ny dika zany rehetrarehetra tsara tsara kokoa ary tsara no isin zany mialohan'ny hoe tena tanterana ny fifidianana tsy manakana mihitsy fifidianana lafiny teknika tsisy manakana zay fifidianana lafiny teknika zany rehetrarehetra fa ny zavatra no atao zany ny zavatra mba ho tombosoan'ny rehetrarehetra ka samy manao ny andraikiny zany ny ratsa-mangaika isan-karazany eto amin'ity fireneny ity de zay ny tena zava-dehibe zay ny tena zava-dehibe zay le hoe miato manao ny araikiny miato manao dia famely satria rahagoavana matsy resaka fifidianana ity de rehefa misy indrindra ty afrika de be zavatra mitra am'izao fotoa zao am'ty resam-pifidianana ity ny any Nigeria zao a nanao fifidianana président république tamin'ny sabotsy tsika anio dia efa manomboka mivoaka zany ny valim-pifidianana tamina faritra efatra ambin'ny folo zany vahoaka hatramin'ny andro amin'ny maraina tamina faritra any amin'ny telopolo mahery any zareo de fa mandeha ny tsikera sy ny tsy fahafaliana isan-karazany eo amin'ny resaka hoe fikarakarana ny fifidianana mango fotsy moa ny fiainan'ny nigeriana zany ao anatin'ny hoe tena hoe fahasahiranana noho ny tsy fisiany hoe fahafanamena any tokony ho izy Nigeria firenena be-ponina indrindra ty Afrika ary manana petrola fa tsy fanana petrola kory no mavany olany vahoaka Nigeria fa rahastatana le petrola dia mandro fa fanaova foana ny olona ka fifidianana président république Nigeria zany natao tamin'ny sabotsy dia be dehibe ny tsy fahatombanana fimenomenomana amin'ny lafin'ny fikarakarana sy sisa nefa efa ela be zareo no karakarana io nefa merina efa tsy nitsaka itsony fa izy ihany keo aloha manana le fomba fiteny hoe manana olo izy zany voizina am'le latsaka izy tsy latsaka fa manana olo izy atosy amin'ny toerana zany fa ny vahoaka ihany no pahefana ao anatin'izay satria zay mafifidianana ny fifidianana indrindra zareo moa valopolo tapitrisa mahery no ny anaty lisitra ny atsika firy tapitrisa fotsiny firy fotsiny ny atsika raha ny tokony tsy tokony isy hoe zavatra tsy heta mihitsy lisitra io raha ny tena hoe fandianana kitsipo saingy zao any la satokosotra efa fainy olona tamin'ny tany aloha tamin'izay tontolo fifidianana zay efa fay de zany tsy maintsy atao ny fandraisana andraikitra sy ny fanaraha-maso amin'ny atsiprea mihitsy any amin'ny fokotany miainy olo-pirenena tsirairay mba tsy hanenina etsaka zay niakara teto amin'ny miara-manony zay no ny teny nanenina zay nanenina amin'ny lafo malo nanenina zay fa nanenina zay a noho ny tsy fahatongavanay fidy nanenina zay a noho ny tsy firarainay ny anaranay a hoe anaty lisfifidianana na ty any anaty lisfifidianana zay le izy zany feovoaka amin'izao fotoa zao ka ohatra zany efa hita hoe tsy mety le izy nefa ianao tsy mandray andraikitra de na imemenao ary de misy part de responsabilité afanao olo-pirenena ilay fahavoazan'ny firenena satria ianao tsy taitra satria ianao tsy atao hoe tsy de vaky loatra tamin'le resaka le hoe mila ao anatin'ny lisym-pifidianana ny anarana zany de ianao nefa atao anatin'ny lisym-pifidianana ny anaranao zany afaka mifidy ianao afaka nanaraso ianao afaka nanao fitaraina ianao afaka manao rehetrarehetra ity dia zay rehetrarehetra zay de fa mampiova
fiainanao zany izay efa ary anaty lavaka ny fahatranary zay le izy zay le faefana tsy vidim-bola io faefana tsy azo ny basy anaforo hoe sakanana fa zay le hoe tena faefana ama olo-pirenena izany ka io zany raha hoe tsy taitra am'ty resaka hoe fisoratananana ny anaty lisy-pifidianany ity ka rehefa hoe misy fitondrana mipetraka eo tsy arakaraky ny eritreretinao le izy tonga ny fantrana miotsaka ny zany rehetrarehetra zany tompoko dia zay aloha no hita fa misy apahana ndraikitra be dehibe avy am'le olo-pirenena tsy ny eritreritra loatra mety hoe tsy nraharaha zany anjary hoe any anatin'le lisy-pifidianana zay miainga avany ny fandrana ny raharaha eto amin'ny firena izy miainga avy any mihitsy satria tsika firenena demokratika milaza hoe manaja ny sata républicaine manaja ny hoe fenitra demokratika ohatra io nefa samy mahafantatra daholo hoe manahoana ny cote de popularité andranona manahoana ny cote de popularité andranona eto Madagasikara moa manahirana mamoaka an'izany satria resaka sondage ary eto efa manahirana ny mamoaka azy nefa milasitsika hoe firenena demokratika any Frantsa toko isaky ny telo volana de mivoaka ny sondage hoe manahoana ny fitiavan'ny olona any Macron ny ena sa ny hidina manahoana ny taux de chômage isaky ny telo mivoaka foana zany ary reny de manampy an'le olona manampy ny fitondram-panjakana any amin'ny ilay firenena amin'ny hoe zao zany ny tokony ahitsy na hoe zao zany ny tokony atao na zao zany ny tsy tokony atao intsony fa eto amitsika manahirana be ny am'izay nefa tsika milaza hoe firenena demokratika ina atahorana zany manahoana ny code de popularité any Rajoelina am'izao fotoana zao manahoana ny code de popularité any Christian am'izao fotoana zao manahoana ny code de popularité any Valona am'izao fotoana zao manahoana code de popularité any Ranomampianina am'izao fotoana zao manahoana code de popularité rana any an-dafy zany tsisy hoe atahorana mihitsy hoe tsisy hoe maninona zany fa ty amitsika zany fa io nanenina na tsy tenenina fa teny ihany fantatra azo lanjaina amin'ny fiainany vahoaka gasy zay malagasy tsy miteny izy tsy miteny fa izy tsy miteny io am'ty ilay pitorako ty telo amby roapolo sy roa arivo ty fotoana ny fifidianana iteny izy iteny am'izay le malagasy io iteny am'izay le malagasy izay tsy mihinan-kanina intelo isan'andro intsony iteny am'izay le malagasy izay tsy afaka mitsapitena araka tokony izy intsony iteny am'izay le malagasy izay asaina mividy vary 513 am'izao fotoana zao tsy mety amin'ny malagasy zany iteny am'izay io izay sahirana amin'ny sarano iteny am'izay vahoaka io any Moravany satria manana problema rano tasany am'izao fotoana zao tsisy hoe inona ny azo atao fa de mitanaka fotsiny le vahoaka io nefa nianginany fiainana io iteny am'izay io malagasy io amin'ny fifidianana amin'ny resaka problema anitsy ny parlemana ty iteny am'izay io malagasy io rehefa ny fifidianana amin'ty taonty raha zay ny calendrier amin'ty zany fidifatseko ty fa lasa mikabakabaty lasa mangataka eraky ny arabe Antananarivo iteny am'izay ty vahoaka ity ohatra hoe ny eto Antananarivo am'izany fifidianana zany ny amin'ny hoe mavahoaka toy ny vahoaka mipetraka amina renivohitra na firenena ihany koa ny vahoaka eto Antananarivo fa maninona no ampiainina ao anaty sordira tahaka zao pika ny renivohitra amina firenena ratsika ohaty Afrika Kigali renivohitra Rwanda mba manahoana dio an'izany tanàna zany fanikina ohatr' zany fa zay no hita manahoana izany tanàna ny any Rabat zany renivohitry Maroka nefa lasa lava be
fa betsaka ny namana nandeha tany, betsaka mpano gazety efa nandeha tamin'ny Maroka tany fa say vao mitantara hoe manaona de anontanio ny vohitry Madagasikara ny vahiny aloha tsy tsika malagasy no fampantany fa ny vahiny anontaniana hoe tany resaka fahadiovana tamin'ny andro nela Ravalomanana tamin'ny isy be tanàna Antananarivo renivohitra io tena masarotiny azy mihitsy io satria maloto mety ivelany maloto kofana mitarika eo ty loto ty mitarika an'ty ka mba hoe ielana am'zany rehetrarehetra zany de misy fomba tena mahomby ary tena tsara ary fomba ekena zao tontolo zao satria anao zany de eo misy fomba de amin'ny alala fampiasana ny fahefanao zany amin'ny alalan'ny fifidianana zay le izy de rehefa mampiasa ny fifidianana zany dia zay no tena hoe ara-demokratika araka hoe anotohatra zay fanaranao ao anatin'ny lisym-pifidianana ino zany teny entina nalokafanazy fa dia miditra amin'ny alalantsika namana fanira zafy manantany dia anay ny Madagasikara vita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara atao miboribory tamin'ny faefatra ny député ny colonel Rambo zany namana faniry nahoaritra tsisy de miaraka rehetra ny teknisiana fa sy mbola ambadika eo sy namana mpiara-miasa rehetra sy isika zay mpanaraka erany Madagasikara fialantsiny antsika ohatran'ny ratsy le fandraisana ny fandarana teo zany tapatapaka ohatran'ny misy kasety miorona zay izy izy namana napita vaovao teo de efa mijery azy soberatany faly tao ambadika tao hoe inona zany de efa miezaka mpiarakaran'izay ny teknisiana moa zany mazava ho azy fa tsy manao zavatra koa mora na hoe tsy mora manao zavatra zany ndraindray tenatenany eny misy zavatra kely misaoty tampoka tsy voatery hoe vokatry ny jiro na sahala am'izany akoriny fa mety ny antony ara-teknika le izy io ihany koa nefa ndraindray ny amin'ny toetrandro zany de mahatonga an'izany zavatra somary maharatsy ny fandraisantsika ny fandarana izany efa tatsika rehefa talata ohatran'izao de ny député colonel Rambo no miara-dalana amintsika ny fa manana ny ambarany mahakasika ny fiainan'ny firenena ihany koa zany dia horaisindrina rabe mananjary io rehefa aveo fa dia mpiandohana aloha zany dia ho alefakeo ihany sary fa mbola mandrindra azy aloha ny fokotima teny amin'ny fokotanina Alarobia boribory tamin'ny fahady miteny ihany koa aloha arabaina satria navita zay fifampiarabana tratry ny taona zay tamin'ny alahady teo de misy sary samy hafa moa fa ho alefatsika eo rehefa aveo zany fa mbola eo ampandrindrana azy isika de hoentina amintsika ny vaovao ny tany commune Anambato ery Ambohidratrimo efa nambarako tamintsika teo ihany koa de navita fiaonana nisy olomaoka membre bendrina niaraka tamin'ireo comtim zany sy fokotim de mbola hanitatra izay fiaonana izay amina commune hafa ambaratsika teo ihany am'ty herinandro ity lavidavitra ihany koa tany ambanja tany ihany koa de manao hetsika ara-tsosialy ihany koa ny tiako Madagasikara ny tany Nosy Belleville na nitanteraka fivoriana ny tany Toliary ny tety tanàna zay mbola mitohy foana manao ny fanentanana ao anatin'ny lisym-pifidianana zany reo rehetrarehetra ireny de tantaraina amintsika ny aminy hoe mihetsika ny antoko ary reo ratsana sy sampana samy hafa any amin'ny toerana zay misy azy ireo dia manao ny aintsio zavatra mihitsy mampiroborobo mampiodina zany fiainany antoko io zany ankahirezana atsika rehetra ny solomamboaka Rambo Salama araka ny nambarany Rina teo no miara-dalana amintsika de miarahaba azy itsika satria tamin'ny herinandro antsika no niona tamin'ny député Rambo Salama Emilien nanomana ny zoma teny amin'ny Macro Berurika androany ray vao tafaradalana mino fa hanambavao maromaro satria nivoatra ny vaovao taorinan'izay fotoana izay de efa eto akaiketo izy zay solomamboaka ny boribory tamin'ny faefatra miaraba Andriamatoa député miaraba anao Faniry miaraba ny Rina zay nanomboka ny fandarana tao ary omena anareo ao amin'ny
lafiny teknika zay mampitan'zao fandarana zao a na amin'ny alalan'ny televizion zany na amin'ny alalan'ny radio a MBS sy ny radio Madany fiarabana avy aty amin'ny tenanay. Eto koa dia miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana era Madagasikara ary omena fiarabana manokana ianareo eto amin'ny boriboritany faefatra zay ato amin'ny boriboritany adidin'ny tenako zany a tsy adino anefa raha miteny an'izany nareo any amin'ny faritra hafa toy ny amin'ny faritry Vakinakaratra zay tsy tapaka ny mandefa ny fiantsoana hoe mba ataovy ny kokoa ho anay aty amin'ny distrikany Betafo satria zay tsy mba manana solombavambahoaka solotenanay ao fa dia alefa zany kokoa zany ho anareo amin'ny distrikany Betafo ray manontolo ho anareo commune na 80 mandrafitra zany distrika zany manomboka aty amin'ny commune Ampahatrima farany Atsinanana dia mandeha any amin'ny fokotanin'ny Ampahatrima ny fokotanin'ny Ampahatrima farany Atsinanana dia tonga any akay amin'ny limitrophe ny commune Mahamasina any sy Ambohimanambola any Andrevana any limitrophe miaraka amin'ny Kazomiritra sy Mandoto ary ny aty avaratra dia amin'ny limitrophe ny Faratsio ny aty atsimo dia aty amin'ny commune Bema zay erana amin'ny limitrophe erana amin'ny Ambatofinandrana de tsy adino koa ny any amin'ny Faratsio rehetrarehetra iny ny ety amin'ny namana rehetra ety amin'ny commune Ambohidratrimo commune Talatamaty commune Nosiala commune ny Alasora izay ahitana ny namana be dia be ary miondana zao miara-manondro zao. Manarak'izay dia ny mirary atao hoe fahasalamana tanteraka ho an'ireo tsy salama amin'izao fotoana zao ary mirary koa ny fahasatranana malaky satria betsaka ny aretina amin'izao fotoana zao no ny loto sy ny toetrandro manomboka any amin'ny zaza madinika hatrany amin'ny zokiolona dia mirary fahasalamana ho anareo rehetrarehetra ny tenanay satria fahasalamana ny voalokarena ary tsy adino ianareo atao hoe traboina za any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny any amin'ny faritra Andrefana rehetra iny zay nandalovan'ny Fredia dia makahery anareo amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny fanarenana zay ataonareo ary mivavaka ho anareo hatrany mba ahazoanareo an'izany fahasalamana zany indrindra anatin'ny tena fahasalamana tanteraka satria sady tsy misy sakafo no tsy misy trano nenana no very fananana potika fananana dia tona mivavaka anareo amin'izany asa goavana entina narenana ny fiainana andavanandro zany. Manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra isika raha nomeny ny andro androany satria izy rery ihany no tompon'ny aina ary araky ny teniko hoe isika olombelona ho de volovarin'Andriamanitra dia zay tiany apetraka dia apetraka zay tiany ajanona tiany alaina am'izay tiany fotoana tiany akany azy ka dia tsy omena azy ny fisaorana omena azy ny dera omena azy ny voninahitra satria mbola meno ny tombon'andro androany isika dia mbola tafahoana eto indray nandritra zay herinandro zay dia mbola tafahoana eto indray isika manao zao fandarana zao mitafatafa amin'ny olona ny mponina ny vahoaka zay manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny radio television MBS izao. Alohan'ny tena hidirana amin'ny votoatin-draharaha faniry dia mamela kely ianao resaka kely tsitsatsiaritra fataka moa fa ny solombavambahoaka sy ny olom-boafidy ary ny atao hoe ireo mpikambana amin'ny gouvernement dia mitondra ny toy ny atao hoe kokarda itony eo amin'ny fiara misy azy zany in'le kokarda iny de tena tsy hoetiketina am'izao fotsiny fa misy karatra manampy an'iny dia ny anatin'le karatra de miteny hoe ny tompona andraiky mpanjakana ny manam-pahefana
na ny force de défense de sécurité zay misy ny polisy ny gendarme sy ny tafika malagasy zany rehefa mahita anytony tokony hanampy azy amin'ny fanatanterahany andraikiny ary amela aza ivezivezy ankalalahana de ho an'izay tompony andraiky mpanjakana ka ao anatiny tokony hoe ahazo an'izany tondra ziro fara zany izy a dia tafidro anatiny zany ko zany hoe tokony ho ampino ny tokony andraiky mpanjakana na manam-pahefana izy a amin'ny fanatanterahana ny asany fa ny zava-misy am'izao fotoana zao zany a de hita mihitsy ny faniry fa tena misy ny atao hoe fampiasana amitsy izy a reo ataoko hoe ziro fara sy cocarde ireo le cocarde moa tsy inona fa le maitso fotsimena mipetraka amin'ny parabrise zany ary le ziro fara de le ay menamena sy mangamanga mirehitra mipika sy mirehitra sy matina ary manome feo amin'ny mba hoe amezana lalana ny lay manam-pahefana zany inona zava-misy am'izao fotoana zao dia tsy fantatra tsony fa lasa kaboraraka ny fampiasana an'io ziro cocarde io mba fantatry ihany a ny isan'ny solombavambahoaka eto Madagasikara misy raiky amby 50 ary fantatra ny fiara tokony misy azy fa de rehefa mandeha eto Antananarivo ianao de misy an'izao fiara maro be zao mametraka an'io cocarde io na andro na alina de rehefa mandeha koa anao ka sendro anatin'ny embouteillage de misy fiara tsy ampozinao zany mialatsina ny fitenenana hoe ny voiture banale ozy izy ny fitenenana de mampiasa an'io ziro fara io ataony eo amin'ny kalandrolo io dia sady mivoaka mihitsy mitsoka sifflet de anao zany mba amin'ny maha olo-pirenenanao fiarahamonina manolona tsy maintsy jerena eny fa na misy cocarde aza tsy andeha hoe anao abus ny tena de hoe tonga dia hiazakazaka andeha hoe anavatsava eny amin'ny embouteillage eny maika de hivadika ary amin'ny sens ailany ary eny fa na de hoe misy any cocarde io azy fa de misy olona tena atao hoe sans scrupule izy ny fitenenana dia tsy menatra manenatra tonga de manivatsiva amin'ny fampiasana zany ziro fara sy cocarde zany rehefa atao rehefa fanontaniana any amin'ny centre matriculateur satria mba misy dia sady tsy membre gouvernement sady tsy solombavambahoaka sady tsy sénateur fa olona tsotra chef de service any amin'ny commune any no mampiasa an'izany na olona manao trafic d'influence na olona tsy hoe manana zo hitondra an'izany fa olona mpanao atao hoe afera eto Antananarivo dia miafino anatin'izany zany tena ahitana taratra hoe tsy misy an'izany hoe état de droit zany eto ary tsy zany hoe aiza ny fampiasana n'lay lalàna izay efa misy any amin'ny manam-pahefana zay tokony ampiarina kanefa dia mandeha azy am'izao mampalahelo le izy satria ny fampiasana an'ireny cocarde sy ziro fara reny dia tena ifefena ny jola ary mifefena ny tontakely sy ny mpanao ratsy satria maninona ny eto amitsika mialatsiny raha miteny an'ity fa ny eto amitsika dia matao bazaha ny mpitandro ny filaminana ka vo mahita an'ilay cocarde na mahita le ziro fara de au lieu de tokony mba anakana hoe iza marina moa ianao hijery hoe iza marina misalo no atao de tonga de mandeha fa tsy manontany ko hoe iza moa ianao tompoko na hoe mba mijanona kely aloha fa tonga de salina atao de lasa mandeha zany hoe le olona miafino ambadiky le izy zany de tsy fantatra akory na iza na izy ary aveo raha mbola miampy keo an'lay fitaratra mainty be de tsy hita hoe iza ny ao anatiny ao de lasa mifavorize an'le resaka asa ratsy zany eto am'ty tanzo fanjakany ity
ary satria rehefa misy an'iny de lasa ohatran'ny hoe zay mitonan'ireo zany de afaka mandeha daholo ka ohatran'ny mampalahelo ary ateneko zao zavatra zao satria zavatra hita atao Tananarivo zany a zavatra hita eny amin'ny route nationale eny zany a zavatra hita era Madagasikara ny fampiasana ny cocarde sy gyrophare io a ka lasa amin'ny tena atahorana dia lasa irongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary irongatra ity resaka fanaovana trafika itsero ity satria zay mitondra rehetrarehetra ndreny zany a dia tsy ho voasakana satria de manam-pahefana daholo de mety isy eo nitondra sokatra, mety isy eo nitondra vato sarobe, de mety isy eo nitondra olona tokony tsy afaka ivoaka ny territoire nefa entina ikisaka any amin'ny sisiny any satria mibanaka loatra ny any amin'ny lakoty any ny fivoanan-dranomasina, mety ny fampidirana basy atsokosoko eto reka mampifitra ny resaka maloto eto zany ary tena iteraka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny disadisa ara-piarahamonina ka de miatso ny mpitandro filaminana zany ataovy nanaikitra anareo ary azo matikena maso hoe rehefa mitondra an'io de tsy azo sakanana fa azoanareo manakana zany de ataovy e afa-tsy ny olona fantatra hoe aty de olo efa fantatray fa de sakanana izy a tsy sakana izy fa avela ndeha am'izao fa misy olona tsy fantatra hoe voiture banal ao a dia avela ndeha am'izao fotsiny ary mino a fa efa fantatr'ireo mpitandro filamina rehetrarehetra reo a ny fiara ampiasan'ireo autorité reo ary tokony ampiasana tanteraka ny lalàna ampiarana tanteraka ny lalàna momba ny zavatra efa tsy avela ndeha ho azy am'izao fotsiny satria de tena petraka mihitsy ny lay atao hoe tsy fanarahan-dalàna eto a ary raha izao no mitoy a dia tsy ho araky mpitandro filamina ntsony a ny atao hoe fampiarana ny lalàna zay tokony apetraka eo amin'ny resaka fifamovozana eto a ny tany sy ny firenena zany zay angamba faniry no ataoko hoe tsy aritra kely satria tena sorena mihitsy anao mahita an'le izy a ary mieritreritra anao hoe mialatsy iny avy tenenina hoe mieritreritra anao couillon mihitsy ny mampiasa andreny ianao manaraka tsaroa nefa dia misy olona mandeha amindreny a mampiasa le am'izao fotsiny a jerena sady tsinitsinina akory le olona fa de mandeha am'izao fotsiny de salut meno mpitandro filaminana de mandeha am'izao de hoe ianao zany ny tena atao hoe olona dala olona badraotra raha manaja lay lalàna manaja ny fiarahamonina kanefa anao mbo anatiny atao hoe ao anatin' zany olom-boafidy solombavam-boko zany a kanefa dia tsy manao an'izany abio zany tsy manao an'izany fa dia manara-dalàna ny manaraka tsara ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana eny ary tsetsatsetsy aritra toko moa zay tsy vo zao no nandrenesana izany fa nisy aza raha ny fampitambavao samihafa efa nisy fotoana teny amin'ny tambatsotra sosialy eny resaka an'izy ity fa olona tsotra mpanolotsaina nivole ministera samihafa reny de mampiasa zany cocarde zany a tompona andraikitra tsotra zay mety hoe ao anatina kabinetra ihany koa de mampiasa izany a de mila fitandremana sy fahamelona be mihitsiny zany a indrindrandrindra ma fitandrona ny filaminana zany satria fanaparam-pahefana sy fisandoham-pahefana zany na efa misy mihitsy ny sokajin'olona afaka mampiasa ny cocarde sy ny gyrophare mba tiatsika andresahany zany tamity maraina ity ny araka ny député colonel Rambo ny vaovao tamin'ny farany herinandro teo député Rambosalama de raha tsika nahita na alala nandre ary ny antoerana zany ary anisany niatrika ihany koa ny fifampiresahana natao tamin'ny fitandrona ny filaminana zay tsy nahafahany ny antokotiko Madagasikara atao anatin'ny boribory tany enina ny aona tamin'ireo mpanohana azy mpikambana mpikatroka mpiaradia ihany koa zay tokony nanao fifampiarabana tratry ny taona sy fanentanana ao anatin'izay lisy-pifidianana zay tsy afaka nidirana ny toerana voalaza moa zany fa de hoe tsy nahazona lalana zany na de nampafantatra nangataka ny teo anevony antokotiko Madagasikara raha moa zany sarotra ihany zany le izy hoe inona marina ny tena tian'le fanjakana atao ary inona manelingelina ny toerana macrobiologique kanefa hatram'izay de toa mbola ny lamina ihany ny hetsika zay ny atao ny antokotiko Madagasikara teo amin'izany toerana zany
fa rehefa zay a de voatery nandeha tongotra moramora ny tanjotra marobe teny milalana teny ny azo any QGBLR reo mpiaradia amin'ny antokotiko Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanina de teny indray no mifampitaona ary saika tsomby moa zany ny toerana QGBLR na de fa malalaka ihany a de saika tsomby am'izay hoe fahatongavany olona marobe nanaradia tonga tena toeran'izay izay indrindra deputeram-boasalama mino fa ianao anisan'ny manamboninahitra ambony teo anivon'ny tafika malagasy na de fa misotro ronono ary ianao mahafantatra ny zava-misy sy ny ainana amin'ny tontolo zany fitandrona ny filaminana sy ny hoe amin'ny hoe aiza ny faritra mena aiza ny faritra manahirana inona le zavatra na le hoe anton-javatra ilaina an'le toerana de fifampiarabana ary teo ihany koa ny resaka hoe fanetanana ao anatin'ny lisitry mifidy kanefa de no sakanana zany ny atoko tiako Madagasikara deputeram-boasalama betsaka ny adevitra tamin'ny fotoanandro iny tena toerana ho ny tompon'andraikitra ambony be ny fitandrona filaminana ministre ny défense en seg ny ministre ny sécurité publique be galona daholo zany resantsika zany de nandritry ny fotoan'iny ihany koa na ny ampitson'iny ihany koa de ohatry nisy hetsika hafa ihany koa nefa ohatry nahazo alalana malalaka sy ny sisa ny antokotiko Madagasikara de efa nanoratra taratasy tamin'ny alala ny Front National ny filomarika Ravalomanana nakany amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta nalefa tany amin'ny CENI nalefa tany amin'ireo ambaratongan-drafitra sy fahefana sy ireo communauté mba ho tsapan'izy ireo fa tena miaina am'izany hoe tena mizana tsindrin'ila ary azo lazaina hoe faneriterena fandraholana izany ary tsy fisiny fahafana zany ny atokotiko Madagasikara mino deputeram-boasalama fa ara-teknika ara-miaramila ihany koa sy araky ny lalàna manana ambarabetsaka ianao mikasika initranga tamin'ny zoma iny ya reny moa ny raha tsika nahita reny faniry ny zavanisy fa raha ohatra isika ka nanao ny iny etsika tamin'ny zoma iny izay isaorako eto ireo rehetra tompon'andraikitra ny karakarany ny etsika iny nanomboka tany amin'ny distrika amin'ny enina amin'ny eto amin'ny boriboritany eny na Tananarivo zany ka hatrany Belera ny anakate général ny antokotimo tiako Madagasikara ny Belera fisaorana feno no mena satria de tena tonga marobe anareo ananatanteraka ny toromarika zay nomena ny amin'ny momba ny le hoe adidy ho antsirairay ny soratra anarana any amin'ny liste ny mpifidy zany zay eo anatin'ny adidiny tompon'andraikitra no manetana zany ary adidiny tsirairay koa ny manao zany isaorana betsaka koa ianareo tonga marobe amin'ilay fifampiarabana natao tonga teny amin'ny magro teny Behoririka ary tonga nanatanteraka amin'ny baiko satria ny mifanarana de hoe ao amin'ny kianja finoana magro Behoririka no anaovana zany tonga marobe anareo kanefa moa dia tsy tanteraka zany noho ny fihetsika azo atao hoe mamofady nataony mpitandro ny filaminana tsy niady ampitandro filaminana tsika fa nampitandro filaminana tonga teo reny dia tsy tongatonga ho azy ifanira fa misy ny mame baiko ary misy ny tompon'andraikitra voalohany izay tsy afenony zany fa ny lehibean'ny OMC naty era Madagasikara dia ny inga premier ministre zany de inga premier ministre no mikomandy an'ireo atao hoe force de défense de sécurité anankitelo dia ny tafika malagasy de ny gendary ary ny polisy pirenena amin'ny masolo mavambahoaka sy amin'ny ataoko hoe toerana misy to amin'ny tafika malagany efa de na misotro ronono azy dia tsy ady velively amin'ny force de défense de sécurité satria eny am'vafy any amy vahoaka ianareo tsy maintsy iverina any amy vahoaka ianareo any amy marombola iverina any amy fiarahamonina misy fotoana io naovanareo ny asanareo io
ary mitovy aminay sao arakaraky ny taona sy ny galona nanaovanareo a anio asio dikan'izany a tsy jany hoe éternellement ianareo fa araky ny tenitry hoe avy any amin'ny vahoaka ianareo a nanao an'io asy io a dia avy any amin'ny de maino anatin'ny vahoaka ianareo a de iverina any rehefa avy eo ary dikan'izay a dia ze olona namebaika anareo zay lehibe an'ny OMC nat na no organe mixte de conception au niveau national dia ny prime ministre no tompona andraikitra voalohany a am'ireny asa ataonareo ireny eto zany de mametraka amin'nga prime ministre hoe mba tena fantatro marina ve tena andraikitrareo amin'ny andraikitrao amin'ny zavatra io satria ianao a ny tompona andraikitra amin'ny tady tokony tadina zany hoe neutralité amin'ny administration izany ary eo anatin'ny andraiky ny prime ministre zany a rehefa jerena ny constitution inona mahatonga hiteny an'izany mahatonga hiteny an'izany de zavatra tsotra raha nanao ny boribory tany enina teto Antananarivo nga prime ministre dia atao amina toerana privé tao amin'ny magro zay an'ny filomarika Ravalomanana ambatana propriété privé zany raha ny lalàna velona iainana eto dia tsy mangataka fangatany hoe autorisation ny zay mikarakara n'izany fandarany zany a fa mampafantatra tokony andraiky mpanjakana amy hoe izahay a dia anao etsika ohatran'izao a ao amin'ny magrobeoririka etsika fiara-panatratry ny taona ataon'ny boribory tany enina tao Antananarivo renivohitra dia boribory tamy voalohany boribory tamy faharoa fahatelo faefatra fahadimy fahenina izay eo ambany fifezan'ny solombavamboakany Madagasikara voafita ato amin'ny Tokotima teto amin'ny boribory tany enina ao anatin'ny propriété privé io a de araky ny teneniko teo hoe fangatahana fampafantarana no napetraka fa tsy fangatahana ny zavatra anankiray nitranga tany Fianaratsoa de tsy mifankaizy am'izay fa de natao tao mikanjan'ny Don Bosco tao Fianaratsoa nanao fifiara-banatratry ny taona ny fizafafi na ny fikambanan'ny zanaky niteraky Fianaratsoa zany fa dia ny lamina tsy nisy mpanakorotana dia le fiara-banatratry ny taona azy de lasa kabary politika de kabary politika teo moa de reny hitanareo reny lasa resa be hatram'izao lasa resa be ary mampalelo de hoe fa maninona nga prime ministre zay tokony mitana neutralité amin'ny administration no manao fijerena amy vila loatran'izany ary izy any geny nasiny le kabary nefa de zay ny teneniko hoe zay ny teneniko tao hoe anjaranao mieritreritra an'izay kabary tao fa efa mandeha hatraminy hoe neo anay zay tsy hanonany fitondrana tsy hanonany filoa perinasa am'izao tsony raha ilatsaka izy a raha tsy mena anay ny prime ministre dikan'izany ianao io a tsy avy any Fianaratsoa de fa babay velo maritany ohatra ny vatapatiny soavina ianao zany efa tsy koditsony de maninona anao mijery vilany ohatran'izany ny andry avelanao de tany kibony fa ny eto Antananarivo zay anao fiara-banatratry ny taona tovy amin'ny any ary tsy nanao kabary politika aza fa nararotina tam'izany satria eo ny ionana dia ny fanetanana ny olona araky ny toromarika filomarika Ravalomanana ny soratra ao amin'ny lisy mpifidianana ary adidina toko politika zany satria adidina toko politika no manabe ny mpikambanao aminy
manorotoro ny fiainanara-politika reo mpanaradia azy sy ireo manaraka ny atao hoe ideoloziany zany antoko politika zany ary eo navofaritry ny lalàny zany andre mato prime ministre fa tsisy resaka kabary politika mihitsy natao tao fa maninony ianao no mijery vilanoatran'izany ka eto zany de hoe tena ianao mihitsiny a no atao hoe mitondra ny lonolony mety isy amy vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana satria avy aminao dafolo ny toromaika rehetra avy am'ireny mpitandro ny filaminana ireny le mpitandro ny filaminana moa tsy omeko tsiny fa dia araky ny fitenenina hoe manatanteraka mibaiko angamby izy a sy hoe io ny asany a de matahotra mafy an'lay carriera de lasa manao tsy fanao ary mampalelo amin'izy de zao lay prime ministre mameandreny toromarika ireny a dia tsy mijery hoe inona marina ny tena tokony ho ataony reto mpitandro ny filamenany reto a raha am'izao zava-misy iaina ny malagasy zao lasa tsy arakaraky le fitenenina ntsony hoe miaro ny vahoaka sy mifananana ilay mpitondra le mpitandro ny filaminana fa lasa mampiorooro ny vahoaka anika rehefa mandeha amy fampiasana amin'ny atao fitaovana politika ilay mpitandro ny filaminana de tonga am'lay fitenenina hoe pratika na terrorisme d'état satria maninona le mpitandro ny filaminana tena azy operinasa misitsy no manao an'izany teny atao hoe inona ny tena priorité am'izao inga prime ministre ny fanenjehana ny mpanohatra ve tsy anao zany hetsika madio sy hetsika fanentanana ny fomba azy amy resaka fidirana fisoratana anarana ao amin'ny listy ny mpifidy izany sa ny fijerenany atao hoe zavatra mitranga eran'ty madagasikara ty amy resaka tsy fandripahalemana inona ny atao hoe lara-pahamena ao anao fandrarana ny olony natoko politika anao izany ve sa tena fijerenany atao hoe fiadena amy tsy fandripahalemana fa raha ny zava-misy am'izao fotoana de na ianao zany hoe zany tsy mindrarany le teny lehibe anao hoe inona velo rano voalohany de fiadena amy tsy fandripahalemana inona ny zava-misy eto madagasikara nga prime ministre firy ny lo tapaka tamin'ny faritanyny tuliary iny manomboka any amin'ny faritra androy mandra-patonga ty amin'ny faritry menabe persorotsiribiana faritry melaka faritra atsimo andrefana faritra androy firy ny lo tapaka ary efa tonga eto Antananarivo azy tonga eo amin'ny faritry vakina karatra firy ny alatromby izay miseho etsero ary na le pusle natao resaka be tao azy ve mba hijerena ny anarahandia ny omby izay angalarina ohatra nyto mampime a satria de tsy naovoka mbola very any ny omby firy ny olona mitovy aminao fa varira firy ny lasa firy ny voala maso firy ny tsita firy ny maty kidina pina mba tonga saina am'izany ve anao mba mampiasa ny lohanao ve zany mba mampiasa ny sainao ve zany sady eo am'le hoe za prime ministre de fa izy ty mikidina penina am'izao fotoana zao gravy
de enjana tokoa ary jereo tsara fa tsy elakory ary voalasa netina azy zao ny honorable Rabekijany manetsika fivorian'androany na mivory taty izy omaly de manetsika fivoriana androany hidinika mbony kidnapping io ao amin'ny faritra circonscription Ididina eo Ambahibo faritra Aparafaravoly iny le kidnapping izay efa hitovy any amin'ny Nigeria am'izao fotoan'izao zay tady lasa business ary efa lasa business mihitsy moa eto Madagasikara inona voka hoe lasa business satria mitady vola tsy toko tsy foroany ny olona mpanao ny zavatra io a zay vao hoavela le olona zay vao afahana le olona raha afahana zany ndraindray efa mahazo ny vola mbola vonona ihany le olona zany ve de tokony tsy amperitreritra anao hoe ty rangady tena tokony tena atao lara-pahamehana andevasana an'reto force de défense de sécurité reto ohatrany tsy misy dikany aminao a nanaovana an'ireny hoe fanavozana ny structure ny tafika teo sy ny zandary nametrahana hoe misy zone de défense an'izao ary zone de défense ny Cuba zao dia ohatra amin'ny Analamanga zone de défense ny Bonglava zao zone de tsy misy dikany aminao zany a fametrahana fanatanterahany asan'ny force de défense reny satria am'resaka edena amin'ny tsy fandriam-pahalemana reny fa ny tena mampiasa lohanao a de mifanenjehana ny mpanao politika ny mpanohatra izay raha ny toko timma ny teneniko ary tadio fa enao io efa ministre ny tao amin'ny niaraka tamin'ny Folomarika Ravalomanana tamin'ny 2002 de nanomboka oviana ary hatramin'ny ovina mba teneny eto hoe hatramin'ny sininy atoko timma tsanganany atoko timma 20 taona hatramin'ny ovina na atoko timma nanao hetsika ka misy bagara misy vakitrano misy famitehana entana misy fandoroana trano ka ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara no nanao an'izany fa de ianao zany mandeha am'le hoe alako bika tsy tiako tare dia ataonao mamay mihitsiny a ny antoko tiako Madagasikara tadio anefa fa misy farany zavatra rehetra ary ny Andriamanitra tsy andrinareo a andrinay tadio tsara zay zavatra zay ka eto aho zany de miteny hoe raha nandeha nakany Abeleri izakay nisy zavatra simba ve miala teo a Magro nandeha nakany a Belera nefa rehefa nijerena ny olona ny lahatra dia ny lohany zay nitaritinay raha ry amin'ny tetezany Beoritra ny vodiny taty aoriny tatya dia mbola tsy mialo ao amin'ny Magro akory hitanao am'izany ny abehan'ny olona ny Andriamatoa prime ministre hitanao am'izany ny fahendren'ny olona ary nisy tamingana mpivarotra feno mpivarotry ny amoron-dalana iny ary nizahana ny fehezina mihitsy ny teny any lalina tsisy embouteillage tsisy embouteillage fanisa fehezina mihitsy hoe larana manjo efatritsika de nandeha zany de afaka mandeha ny fitaterana tsy nisy teny tsy nisy olona teny na hoe voaopa satria hoe mety ho tezitra ny mpikambana na tokotiako Madagasikara de hoe anopa olona na hoe angalatra etan'olona na anakoritana iteraka hoe fa embouteillage eny teny an-dalana zany tsy nisy an'izany teny tsy nisy an'izany teny fa dia hita mihitsiny zany zao a fa dia nga prime ministre mihitsiny no tena tsy mampisy ny demokrasia eto a tsy mampisy ny atao hoe tsisy iny mifainokevitra malalaka eto amin'ny tany sy fanjakany ty ary za raha ohatranao de mieritreritra satria zao enao ane efa dimy amby zato ane député nanao soni momba ny motion de censure dikan'izany raha reo dimy amlandy velana andeha iny a de efa tsy prime ministre tsony ianao zany hoe anao io zany a raha aminay solomavamboaka dimy amby zato misy moa ny mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana zao de hoe sitina soni fa aminay ianao a
dia efa tsy izy tsony fa de mipetraka saritsarony fotsiny saritsarony fotsiny ianao ka eto a zany de fa miteny aminao ndia prime ministre fa za tsy mba miantso tody a fa tena mivavaka ho anao a mba tsy arany miatezera vahoaka na irarin'ny atao hoe ozon'ny olona ianao mba tsy tonga am'izany ny olona fa dia ianao zay tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny administration ianao a no mavita n'le zavatra eny a ary manao ny alakobita tsy tiako tarea amin'ny vahoaka manarak'izay a dia rehefa nandeha zao zay a de nahita mpitandro filaminana mbola tonga tany a Belera mbola avy aminao ihany reny mbo ihany amy quartier général io fa izy inona nieritreretina hoe ovakinay ao Belera amy quartier général anay eo adidinao no mampiaro ny olona ndray mato prime ministre adidinao zany ny zavatra tokony ataonao de rahanao fihetsiketsenotrany reny ny olona de hoe arovy ankadirevo a ireo olo reo fa tsy ampitahorinao amvoleo de tsy mahazo miditra ianao ary tady io fa zoanay anatin'ny atoko politika ny manabiaraka ny teniko teo a ny mpikambana mpanaradianay a ato amin'ny antoko zany farany de hoy za hoe raha am'izay zavatra zay de hoy za hoe ho anareo zandry a tsy ady aminareo zay amin'ny antoko timma tsy ady aminareo mpitandro filaminana izakay fa asanareo io kanefa aoka hipetraka tsara ary ho tantanrahanareo atsakany sy andavany ilay atao hoe mission-nareo zany de hoe hiaro ny vahoaka sy mifananany ary ho ampianarinareo tsara nareo zandary ny atao hoe tandrazana sy ny lalàna le tandrazana sy ny lalàna de tsy inona akory fa hoe ilay lalàna tsy lalàna metimety aminareo akory fa lalàna iaina fiarahamonina rehetrarehetra zay ampandrosany ty Madagasikara ty fa tsy hoe tia ny lalàna de manao zay lalàna mety aminay zay manao abio a satria zao mibaiko menanay na hoe tia ny lalàna de interpretenareo am'izay mampetipety anareo a fa tsy jerenareo amin'ny mahasosy mahatsara Madagasikara de meky aminareo averitry foana ao a fa ianareo mpitandro filaminana dia avy any amy vahoaka dia miaramiana amy vahoaka ary verina any amin'ny vahoaka misy fetro zavatra io ary araky ny fitenenina hoe tsy misy zavatra ratsy ohatran'izany hoe verina na fiarahamonina anao kesy reny tamin'ny andron'ny anonako reny tamin'ny andron'ny anonako olona sanatry zany taranaka tsy fakataranaka fa olona manalika olona ny sindretrehtra enga re tsy tonga ohatran'izany olona tsy fanao tsy azo e raha miana fa ohatran'izao allo alan'andrina tsy hoe alam-bahoaka ary zandry malalisany a tsy miady aminareo mpitandro filaminina ao a zay fa amy mazoky any itenenako an'izay a azo ataony mijanona ho discipliné fa aza betiko eo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra zay indrindra ary areo olon-dehibe anareo olona mahafantatra tsara an'zao hoe izany lalàna discipline générale mikasika ny miaramila zany malala tsara n'zany atao hoe cause de justice sur le service national zany a dia arao araky ny atao hoe fanarana tsy mpifezana ny zavatra rehetra atao mission atao a fa aza manao bety amin'ny fanatanterahana azy zay angamba faniry no azo resahana fa dia mbola mamerina ndray ny fisaorana andreo vahoaka maro be isaky ny district ary sy ny andro manokana eto ny boribory tamy faefatra zay tena na tonga maro be tamin'ireny fionana teo amin'ny magro zay fiona tsy tanteraka moa no ny sotasota nga prime ministre ary
izay mbola tonga ihany ko na natateraka ny dia be izay nandehanana nakany amin'ny magro ary de avy eo de mbola niverina ihany koa nandeha tonga tany amin'ny quartier général ny boribory tany faefatra tany a namotana profony atao hoe fitiavana ny antoko izany a profony fanatanterahana ny toromarika zay nomeny filomarika aryvalomana sy no tanterahana zany amin'ny resaka adiditsika tsirainao amin'ny atin'ny antoko a ary fametranako zany fa hoe tena misy ny faharisiana misy ny fitiavanareo ny antoko ary misy ny fitiavanareo ny tanrazana satria ny zavatra toromarika nomeny filomarika aryvalomana tam'zany a dia ny fisoratana anarana fanentanana atsika isoratra anarana isy ambatan'olona aloha disam-pianakaviana de avy eo amin'ny fiarahamonina anatin'ny listiny mifidy a mba hahafahana da hoe maka amin'ny fahefana satria matoa anao manao politika dia maka amin'ny fahefana ara-demokratika amin'ny alalany fifidianana kanefa rehefa tsy eo anatin'zany listiny mifidy zany ianao a dia tsy afaky ny ifidy an'izay olona tianao a hitatana ny tany sy ny fanjakana tsy afaka ny anao fitarainina akory raha sanatry nyzany a misy ny tsy mety am'zany listiny mpifidy zany na efa mety maty ao mbola voasoratra na misy olo efa tsy mipetraka ao ntsony efa lasa mifindratoerana mbola voasoratra ao na misy natao hoe anarana miverindro na misy anarana karapanondro diso miverindro zany tsy afaka mijery an'zany ianao raha tsy eo anatin'ny listiny mpifidy tsy afaka akory ianao a ny atao hoe hofidina atao hoe mpanolotsaina tanàna Tananarivo na ho be ny tanàna na ho mpanolotsaina ny faritra na ho lehibe amin'ny faritra na ho solomavambahoaka na raha tsy eo anatin'ny listiny mpifidy fa dia eto aho zao a dia bravo ho an'ny boribory tamy faefatra satria raha nyteny taminareo a tamin'ny farany teto hoe itsika boribory tamy faefatra raha raisiny eto amin'ny boribory tany eniny eto Antananarivo zany amin'ny laharana fahadimy raha mifahavitriana ao anatin'ny fisoratana anarana zany fa noho ny fanatanterahana ro ny toromarika dia nandray ny andraikitra anareo eny amin'ny fokotany misy anareo eny a dia efa tafakatra zany isika am'izao fotoana zao a any amin'ny fitopolo isanjato latsaka kely zany zao a ny fahavitriana fisoratana anarana eny amin'ny boribory tamy faefatra bravo mbola tsy ampy zany fa mbola miezaka itsika sy inona ny antony de tenenina mahitsy eto ary aloha zava ny resaka fa fiefin'ny filomarika aravalomanana ny eto an-tanànana Tananarivo mazava be zany ka rehefa eto amin'ny tanànana Tananarivo no tsy ampy tampifidy dia tsy afaka miaka amin'ny fahefana ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana ny isika ato amin'ny atokotiako Madagasikara amin'ny alalan'ny filomarika aravalomanana ka de mbola manetana zany fa tsy janona amin'io isika fa mbola andeha hatrany hiakatra any amin'ny fitopolo mahery isanjato any ny pahavitrena amin'ny fisoratana ao amin'io lisy mpifidianana io ary manetana ihany ko rehefa tonga zany andro zany de manetana ny atongavantsika maro be anatanteraka n'zany adidy zany ka averiko eto a bravo ny amin'ny fanatanterahana zany adidy zany a ary dia mbola manatra amin'ny volana farany volana me isika hijerena an'zany rehetrarehetra zany a ary atao hoe hijerena zay tsy mety sy anarenana an'zany fa dia bravo zany o atsika atao boribory tamy faefatra de ho anareo any amin'ny zay manaraka zao fandarany zao na any ambany vohatra rehetra any zay manaraka ty fandarany ty na ho an'ny boribory tany dimy eto Antananarivo dia manetana ako amasolomavomboaka Madagasikara atato amin'ny atokotiako Madagasikara manetana atsika tena anao vaindron-draharaha izany fisoratana anarana ao amin'ny listiny mpifidy zany zay zany ny amin'ny resaka tamy zomainy fa deto a zany de mbola miteny hoe
raha zany ohatranao ingapy prime ministre nanao am'ny filomarika Ravalomanina taratasy ohatran'ny reny makany aminao kanefa de mbola reny any ny zavatra ataonao de tokony eritreritra satria tadio tsara fa tsy anao ihany no menan'iny fa hatramin'ny seni satria ny seni tsy mahavita ny asany ne noho ny atao hoe fikarakarana migoragory fikarakarana sy tonga lavatra amin'ny resaka fanatanterahana an'ilay refonte de la liste électorale dia tsy avy tsy tratra ny tanjona raha 13 millions 500 9 millions mahery mivita de manetana izy ary adidiny atoko politikany manetana ny olona andeha am'izany iza ianareo amin'ny fitondranao ve mba manetana ny olona anao an'izany tsy misy manao an'izany eto Madagasikara raha tsy filomarika Ravalomanana any hoe ndao nareo misoratra fa mahafatifaty anareo de efa manao propagandy alohan'ny fotoana nosy varika indray zao etseroa zany teneniny fany zany hoe any anosy varika indray zao andray de izara moto hoan'ny be ny tanàna de ijerijery kely lafin-javatra madiny tak zay natao tamin'ny mananjary any de zay de efa propagandy alohan'ny fotoana efa propagandy alohan'ny fotoana banana ny hafa tsy hanao fanampiana de maheritrereto hoe raha misy olo-kafa nohatra n'izany zao ary raha mifantatra zao tao mananjary de nisy fondation ana solomavamoaka anankiray amin'ny fanampiana de ohatrany taony sotatsaina le olona tsy navela anatanteraka atsaka sy andavana le izy raha tsy vita noho le mpitona fanjakana zany ve de ety ny nareo de efa tena miariary mihitsy le propagandy ataonareo ary mampalahelo dia tsy ny atao hoe sans scrupule ary fetsetsenareo amin'ny zavatra tsy maritra lay vahoaka raha ny zavatra ataonareo ka maritra ane tsy mampanina fa tsy mahavaolana koa fa vaolana herinandro sarindray mipika de vita fa tsy aritra am'izany hoe mandava ny taona ray manontolo nareo de avitan'io tsy mifizarana an'le vary ry cantonnery no zava-dehibe fa mieritriretina hoe androany ty de fa levona de fa lasa tay fa inona no an'le olo roa manaraka izy ndrety satria mijaly roa tamin'ny fatongavany cyclone teo iny ny sonoso tsy afaka ty efa tonga koa ny amin'ny faritra iny zany no tokony jereny zany kanefa de nga prime ministre dia ny olona tokony anao ny asany adidiny amma atoko politika aza nosakanana mpitandro filaminana tokony anao ny asa amma edina amy tsy fandriam-pahalemana any ampahany volady tena mampitariana ny olona asaina my vangongo aty andreny vohatra anao an'izany asa tsy mendrika izany tokony eritreritra anao hoe tena prime ministre marina ve sa ahoana fa araky ny teniko teo raha le signature 500 de fa tsy prime ministre tsony ianao aminay fa de fa ino mo taratasin'ny présidencen'ny république amy teny hoe prime ministre ianao de eo iny fa raha zany resaka légitimité hoe amin'ny solomavamoaka raiky amy 500 miteny hoe tsy izy tsony io de tokony eritreritra de zay zany mifaniriny amin'ny iny tamin'ny zoma iny fa de tokony eritreritra ny nga prime ministre sy ny atao hoe ny olona rehetra omban'ny fahefana amy mahalehibe any eo amy senaty azy amy zavatra ohatran'izao tsy itsika ato amy team no ratsy fa ny prime ministre sy ny fitondrana no besiasia iny ary mazava tsara zay ary isorany député Ramboasalama am'izay satria tena tsara toerana izy hitondra ny fanazavana mikasika an'iny zavatra nitranga tamin'ny zoma iny zay tena manahirana be ny any eo de fa tenentsika hoe le izany hoe tsy janona hoe magroberusika rery any na ny tany talatamaty any ko député Ramboasalama satria ny aina zava-misy tany talatamaty inane le natonga ny tenitery ambony tery hoe manao patrouille zay hatramin'ny filomarika Ravalomanina azy de ambinany eo tranony eo de manao patrouille zay de hoe patrouille zany ry zany ry isany mission dynamique zany fa tsy mission statique
patrouille zany azy anisanao patrouille anao de jana amy toerana anankiray manomboka amy fito maraina ka hatramin'ny am'ray de meo mba le patrouille de misy hoe patrouille de France zao avy eo de le patrouille zany mijanona ambony eo fa tsy mandeha de zany ohatra mampime zavatra ohatra zany zany hoe omena zavatra tady ofitana le vahoaka amin'ny zavatra ohatran'zany ary zay no ataon'ty fitondrany ty manabarabara olona sady hoe tady amitaka vahoaka satria everiny angamba fa ty vahoaka tya dia ohatra vahoaka taloka dia atao zay atao hoe tsy aiza ninina fa alao zava ny resaka fa tsy ohatran'zany tsony no vahoaka am'izao fotoana zao tsy ohatran'zany tsony ny olona am'izao fotoana zao fa olona am'saina ary olona manana ny zay tokony hotenenina sy amfantarina raha tiana ny ilazany zany ka iny le fanambaratsika matetitetika hoe mbola betsaka amy programma fa hosahirana eo nareo fa ndeha vonjeo ny kidnapping morarankoromany any mba inona mo ambaibo ay maromaro le toerana zay anjadiny misy hatramin'ronjato tapitrisa mihitsy ny fitakimbola atao am'ilay fianakaviana zany de milahatra mpona hoe fa tsarariny tsony zao ny fanapahan-dogy raha Madagasikara zao zavatra mampalahelo deputeram-boasalama dia ala botry alatra vilany tena gaga raha nahita tany fianaratsoa tetsya nanana koa iny ty le toerana anankiray ambolokandrina alatra katsaka alatra ko alatra kondro tsy mihinan-kanina noana le vahoaka malagasy zany nga asanao nga prime ministre ama chef de l'administration anao lehibe any gouvernement tena manatanteraka ny asa ve mpikabanao anatin'ny gouvernement misy anao io fa maninona ny fianao alabotry eraky ny commune sy ny district raha Madagasikara mampalahelo mahatofo mijery an'le izy ohatrany hoe tany tsisy fanjakana nareo de miampy foana am'le présence de l'État fa matoa mbola misy ny alabotry matoa mbola misy olona mbola manao fitsaram-bahoaka matoa mbola misy niendrika fisolokiny isan'andro ary mitombo ny olona mpivary tena de ndikan'izay miopapana loatra ny fahantrana eto Madagasikara de tsy manana vahaolana tsony le vahoaka malagasy de lasa manaonao foana hatramina commissaire divisionnaire gagitsika mandeha mitsindrona zava-mahadomelona olona tokony ananatra olona tokony hitaiza andraikitry ny aonivon'ny gouvernement tamy mamerina andohany am'zany karazan'olona resahantsika zany fa inona zavatra problema nareo ny ambina n'le filomarika ravalomany erak'izay aleny ery amin'ny vavahadiny misakana azy any am'izay aleny misavana azy hoe izavony ao anatin'le fiarakodiany de makasary efa raha ohatra ka nandritra an'izay 2019 nakaty zay raha ny sary ny filomarika ravalomanana any aminareo ngambany efa maromaro mihitsy efa any aminareo verimberina foana le laharan'ny fiarakodia ao an-tranony de fa hitahitanareo ohatrohatry ny ahoana le kapitonazin'le fiara satria anananareo sary anatin'ny sy ivelany mety efa hainareo tsenjery ny chauffeur sy ny GDC garde corps n'zany filomarika ravalomana zany de mbola inona de mbola anaovana patrouille ivezivezena fantatra fa intimidation de eritreritrinareo fa tsy voky ny trano filomarika ravalomana fa inona ny eritreretinareo azy de ohatran'izay le pratika ampiarinareo de eto tsika mbola mitefona mbola hiteto tanàna marobe ny atokotiko Madagasikara ka raha nientsika an'izay nareo sahirana fa ndeha alamino ny resaka tsy fandripahalemana omeo sakafo ny vahoaka tsy sakafo tapakibo mandalo fotsiny karaha vary mavomavo fa mba sakafo mahavelona mandavataona misy vola raisy ny vahoaka malagasy afaka misitraka fitsaboana zany no tadiavina am'le asan'le gouvernement efa nyteneny deputeram-boasalama teo fa gouvernement efa nitazomina tany kofehy kely zay mbola mampirery anareo mafy io de everinareo fa tena manam-pahefana be anareo io moa efa nyteneny filomarika ravalomana na fan'Andriamanitra ny fahefana anisa fotoana nge anareo io sisy eo amin'ny fanjakana io maranatsika azy deputeram-boasalama everitsika fa zava-dehibe ny anamafisana hatrany satria mo ho avokoa zao zany zao ny fetin'ny vehivavy valomarsa maro be mety vehivavy tiako Madagasikara manerana mifaritra anao fihetsiketsehana ao anatin'ny fifampiarabana tratry ny taony ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny fanetsiketsehana mpikambana ko satria hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana me hifanetana ary ny lalàna ny antoko politika mampirisika an'izany nga prime ministre
fa tsy hoe zay ny mamorona na zay ny te hidina eny atoerana ny seniara tsy misakana fa mampirisika ary raha tsy niteny an'izany ny atokotiako Madagasikara tsy niakatra folo tapitrisa io isampifidy io andraikitra ny fanjakana rane zany fa zao ny antoko politika zay nomeny lalàna andraikitra de manao an'izay andraikitra zay ny atokotiako Madagasikara ka tsara ny amafisana tady amaranina azy deputera Mbosalama ny aminy hoe iely be ary itety tanàna ny tim de isika eto Antananarivo koa ohatra manana programa marobe iverina zany fa amafisina farany zay miampy ny fanentanana zay hatramin'ny faraka amin'ny 30 volana May satria ny tenen'ny deputera Mbosalama teo tena raisitsika ho zava-dehibe fiefon'ny président Marc Ravalomanana na Antananarivo faritany fa nahagaga sy nahavariana ambany be ny ny faritany na Antananarivo amin'ny fanoratana analina anatin'ny listy mifidy de zay ny antony anaprisiana antsika mafy mihitsy ny aprisiana antsika mafy mihitsy fa tsy eto afaritany na Antananarivo any fa manerina Madagasikara fa isika eto de manana didy manandraikitra mametraka fahagagana sy fahamialohantsika deputera Mbosalama satria eto amin'ny faritany na Antananarivo ambany le 500 isanjato fa gagabe tsika ny faritra samihafa distrika tena lavitra be misy efa tafiakatra 700 isanjato le misoratra anarana 20 isanjato mahery de eo le mahatonga atsika misy ara 100 isanjato de eo le mahatonga atsika hoe mila fahamialoana re olona fa na izany zany azy aloha amin'ny tandrify atsika dia tairina didy manandraikitra ao anatin'ny listy mifidy deputera Mbosalama sady mamarana atsika ya topifidianana ity taona 3 sy 4 ty ary tao hoe taona iverenany fahefana amin'ny vahoaka ka am'izay fotoana mpifidianana zay indrindra no sehony ny zavatra rehetrarehetra mety ho sakatsakana ary mety anaovana ny raha matahorany ato amin'ny antoko tiako Madagasikara ary matoa miseho reny zavatra reny dia fantatra fa antoko matanjaka ny antoko tiako Madagasikara ary tena antoko atahorany fitondrana am'izao fotoana zao ka izany indrindra no anentanany atsika eto hoe sahitsika mijoro aza matahotra ny sakatsakana amin'ny fandraisana ny andraikitra sy fanatanterana ny adidy andraiketantsika tsirairay avy any amin'ny fokotany misy atsika any sahiteny ny tsy mety sahitarika ny olona isoratra anarana araky ny tenin'ny faniry teo satria tadio tsara fa ao fa fiefo Filomarika Ravalomanana ny eto amin'ny faritany na Antananarivo bassin électoral na Filomarika Ravalomanana ny eto amin'ny faritany na Antananarivo ka rehefa maro be isika tonga misoratra anarana sika pombany Filomarika Ravalomanana mpanaradiany Filomarika Ravalomanana dia mora foana ny akana fahefana ara-demokratika amin'ny alalan'ny fifidianana ametrahantsika ny olona ny filohantsika anarina ty fireneny tya amin'izany adidy lehibe zany mbola be de be ny zavatra etsika atao araky ny tenin'ny faniry tao ho avy ny 20 mars anao an'izany ny vehivavy tiako Madagasikara ho avy ny atao hoe fiara-banatratry ny taona isaky ny distrika manerana Madagasikara sady mandeha am'izay any atao hoe fanentanana ao anatin'izany listy ny mpifidy izany de aoka isika sahijoro fa tsy iembotra na andrarakilombian-doha am'izany adidy masina miandry atsika izany eto zany dia miteny amin'ny isika mpikambana amina tiako Madagasikara hoe ny valala tsy azo raha tsy andriny ilitra zay indrindra ary tadio tsara fa matoa mitranga izao fanakorotanana etseroa fanenjehana ny atokotiako Madagasikara manomboka any Filomarika Ravalomanana fampitahorana fampirorona ny pomba rehetra ny antokotiako Madagasikara dia
fantahorana n'lay atokony dikan'izay fantahorana n'lay tiako Madagasikara reny rehetryreny ka raha ireny rehetryreny no ataotsika vato misakana ireny tsahatsika ny iaotra hitadiny atao hoe paikady elana am'ireny a dia tsy ho tonga am'ilay tanjona dia le tanjona famonjena voaka malagasy izay teny ava tafalatsaka lalina de lalina ao anatin'ny fahantrano tafalatsaka lalina de lalina ao anatin'ny fanabadona tafalatsaka lalina de lalina amy resaka tsy fampihitsakafo faratsihitsakafo ary efa tady anantanina am'izany atao hoe fampiadiana samy malagasy zany a satria nefa mandeha any am'ilay tsy fananana fanahy itsony ny malagasy a raha amin'ny resaka ara-tsosialy ny jerenina na tiako tenenina am'izany de araky ny teny teo hoe jerevy ny kidnapina lasa business am'izao fotoana zao jerevy ny resaka alatra varira famonoana varira famonoana masona fangalarana masona varira izay zara raha misy paikady mazava amin'ny fiarovana andreny olona reny zay olona mitovy aminao jerevy fa fanafian'ny etseroa fanafiana totakely fitofiran'olona na ny ambany ravikazo na tia tanan-dehibe ny fa ala botry izay teny efa atao hoe mampiseho mihitsy mifahantrana satria raha mangalatra zany de mazavatra lehibe mazavatra maharitra fa atramina katsaka iny atamboly angalarina satria manino nona mahantra tsy misy any aposy na ariary azy dia lasa manaonao foana le olona lasa mandeha any amin'ny zavatra tsy tokony atao jerevona hatrany amin'ny fokotany efa tafiana zany ny zava-misy eto amin'ny eto ka mahatonga amy teny an'izany rehetrarehetra zany dia manetana atsika hoe adiditsika ny mandeha misoratra hatramin'ny farany volana me mitarika ny olona andeha isoratra amy liste mifidy ana marina hoe tena izy marina ve io raha miaramila moa mbola raha miaramila reo de niteko hoe baiko zany tsy maintsy tanterahana fa de le ataoko mihitsy hoe toromarika avy amy filomarika rahavalomanana zany a ka tsy maintsy tanterahana raha tiana miaka amy fahefana ara-demokratika amin'ny alala fifidianana ka metraka ny filoha zay tiatsika hitondra ny tany sy ny firenena ny a de efa mazavany a fa za de tiako Madagasikara ary za de tsy miala ny filomarika rahavalomanana ka raha mbola miaraka ambotry nareo zany dia tanterao izay toromarika omeko anareo zay zany fanatanterahana zany a no elanao am'izao fahantrana teneniko teo mahazo voaka malagasy zao izao tsy fandripahalemana isan'andro misy zava-bobo foana na ny ambany vohatra na tia tanan-dehibe izao tsy fanjari-tsakafo zao izao tsy siny asa izao atao hoe loza rehetra mahazo an'ty Madagasikara ty araky ny teneniko ombeniembeny eto hoe raha tomobile ho a ty Madagasikara ty de natao pièce détachée tsy lantsony natao fataperatra de tsisy mpanao satria manino lo le carrosserie tsisy ninona azy vidina tsony aminy fa de hoe io izy de tomobile jerenao fotsiny mampalahelo a de raha jerenao tobile hoe tobile etretina mbola andeha indray de efa mena daholo ny voin rehetrarehetra eo aminy eo a tsisy ninona afaka hoe mampandeha n'lay fiaratsony ka anjaratsika ny manatanteraka izany toromarika izany a fa izay a no afahatsika miala am'izao fahasairana zao a ka etsika maka ny fahefana entina hampandrosoana ny firenena malagasy tsy mbola nisy ohatry ty ho a ozy lay mpitarika mpanao politika fa raha zoko be zay tsy nisy taky ty fa
ny zavatra rehetrarehetra ny tenenina hoe eo anatin'ny epolo taona vitany zala tao anatin'ny efa taona enjana tena enjana zay angamba faniry fa efa tonga e tokoa ny namana satry ihany mbola hiteny eto hitafatava sidinika amin'ny vaoaka fa tsy tsika tsy midongo toerana fa dia hifandibiasana ny fandarina fa dia misaotranao miaraka tetina andritran'izay adiny ray mahery kely zay a ary de misaotra anareo vaoaka malagasy koa mpanaraka ny fandarana miara-monjy eto amin'ny MBS a naharitra ny aino ny fandarana niaraka tamin'ny colonel Rambo eto amin'ny boribory tany faefatra sy ifanira zafy manantany mpandrindra ny fandarana mandra-peona tompoko feno fakasitrahantsika ny solomamboaka Rambosalama Emilien tamin'izay fandalinana fanadihadiana fizaram-baovao netiny tamintsika teo zay ary ray aman-dreny no miteny manambonina ahatra ambony teo anivon'ny tafika malagasy na de efa misotro ronono aza de mbola voatazona tsara le endriky ny fampianarana lay disiplinina na le hoe tsy mpifehezana ny fety eo anivon'ny tafika malagasy satria de laharana faharoa teo amin'ny tafika malagasy tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ny colonel Rambosalama ary solomamboaka izy efa lefitry ny be ny tanàna de miperapetraka avokoa zay tsipikevitra samihafa ny etiny teo zay eto amin'ny ina moa zany tsika tapany faharoa de mba alefa kely amitsika ihany ny sary zany satria ny team hoa metsiketsika de reto zany zao misy zavatra maro samihafa resako amitsika zany ny team tetsy amin'ny fokotanina Alarobia de nisy fifampiarabana ny tanterahana tamin'ny faran'ny herinandro teo de arotsaky faly moramora eo indray ny sary zany zay mandeha tahaka izao hitatsika amin'ny sary zao zany ny teny am'izany fokotany zay resahantsika izany eny amin'ny boribory tany fahadimy no misy an'izany miezaka tsikelikely mamondrona ny hery miezaka mifampiresaka miezaka ihany koa manao an'izay hoe mampitombo ny fifampikasoana fizaram-baovao ary manatevina ny ambaindainy lay tena antoko mihitsy ao anatin'izay le tenentsika izay hoe tena hoe fampandrosoana n'le fiainan'ny firenena zany ka akafahefantsika de tahaka zao ataon'ny fokotima Alarobia ambony loha zao ndray zany betsaka ny fokotany manoatra zao fa raha isika singantsika ao anatin'izay resaka valomarsa efa nyteneny deputé Rambosalama zay de raha pitso Alarobia manana fivoriana ny vehivavy tima Analamanga etsy amin'ny QG Belera tonga zany de fa miomansika hiatrika an'izay hoe valomarsa zay ka hanomanomana an'izay ianareo zany dia rapitso amin'ny QG Belera lay fionana zany andaminanareo vehivavy tima Analamanga fa raha vao tamin'ny sabotsika tsy mondrany efa nietsiketsika tamin'ny sabotsy Rina Rabe Mananjara le tery amin'ny Magro Tanjombato mipoka be nafinaritra tsara mihitsiny taorian'izao materia biolika nitota amin'le dibe de namakivaky de tonga tany amin'ny QG Belera iny le zoma sabotsy niaraka tamin'ny team Tsimondrano fa amin'ny valomarsa zao ndray de efa mivoaka indray ny programma ho amin'ny vehivavy team Tsimondrano amboly hazo indray ry zareo de za mifamboleka hazo zany araky ny hitatsika amin'ny sary moa zany vehivavy team Tsimondrano manao azy de eny amin'ny commune Ambalavao eny amin'ny commune Ambalavao le tsy de lavitra re lalana Ambato fotsiny misy an'le hoe le vacon de any amin'ny toeran'iny zany no anatanterahana azy valomarsa io manomboka amin'ny 6 vora maraina maromaro ny programme fa arotsako kelikely izy araky nylay fahazona vaovao farany alohan'ny tena hidirany rina hijery ny fotoana iresahana an'ity zay sy rina fa aloha ty resahana ihany zany satria vaovao zay tena manaitra ny saina izy ty ary manitikitika sady firy andro zay rina nitsangana an'le gouvernemanta firy andro zay ngamba ataontsika hoe herinandro zay herinandro rapitso tsangana mbola tsisy tapabolana fa zao ny ambarany gazety ny voakandroany gazette piseho isan'andro affaire aux usages de marché public interdiction de sortie du territoire contre un ministre non reconduit raha anatsenam-bary-mpanjakana tsy fahazona mivoaka sisy tany Madagasikara ho ana ministra iray tsy voatazona ao anatina gouvernemanta de iza sady ndray ary zany tompoko an'le ministra teo aloha voatafiditra de efa misy mangarim-posy misy mangarim-bilany misy manao be fandroaka de ohatran'izay foana le fiainana eto Madagasikara
de mbola hoady aditsika indray tyrina fa nanahitra masady mba falifaly ianao nahita an'le tery amin'ny fenetre le gazety piseho isan'andro hoe concertation nationale 3 étape ataon'ny FFKM kinanjo titre ngeza be atao akaiketo hoe interdiction na IST na ministre non reconduit ao anatin'le gouvernement de izandray ary zany efa totombitana mihitsy ve nareo de efa ataonareo ohatra karazana vakibalina le fanjakana angarongaronareo daholo ny volam-panjakana ahodikodinareo daholo ny volam-panjakana nefa zay tonga ray de miseho babany avokoa zay de anafoana ny kolikoly anao ny lalana any amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra sy ny andreny vohatra anao am'ilay ezaka momba ny ikarakarana ny orinasam-panjakana apiroborobo ny fizahatany tsy maintsy isy ny jeu des îles atao ohatran'izao ambadiky saondra nefa be da be ny zavatra tena manahirana am'ty fitantanana ny fireneny ity de indray zany zao navoaka ny gazety piseho isan'andro manitikitika atsika izy zany de ahoany zany na izay raha aloha eto mbola tsy mahalala zany fa vao mitotony iny aloha hita tamin'ny gazety piseho isan'andro de mbola hoady aditsika rinarabe mananjara efa ho avy eo ny vahiny anankiray efa avy fandresy ndresadresaka tamin'ny rina teo de efa mino zany fa efa voamany rina arisoratsika fanira zavy manatany nitondra ny resaka teo zany niaraka tamin'ny solombavambahoaka voafita amin'ny alalan'ity atao amin'ny boribory-tany faefatra ny député ny colonel Rambo maro ny zavatra nambara teo fa tena amafisitsika trano de ny hoe ny andraikitry ny olo-pirenena ny andraikitry ny olo-pirenena amin'ity taona miavaka ity miavaka le taona 13 satria hoe taona mpifidianana zay ny calendrier manana ndraiky tsika am'le hoe misoratra anarana anatin'ny lisy mpifidianana de manaramaso amin'ny atsipiriany eo de anenina ndray mandritra ny 5 taona ka hoe te atahoana fa zay le andraikitry ny olo-pirenena misy fanabiazana zany misy resaka fifandresen-dahatra zany ao anatin'ity raha ty fa ity koa tsy de hoe mandeha lava am'izao tsy hoe mandeha fotsiny am'izao izy ty fa misy fandresen-dahatra ary misy fahaizana miresaka ihany ko ary le hevitra resahana de hevitra mafonja hevitra mitondra any amin'ny mahasoa ka iresaka fiainam-pirenentsika resaka fifidianantsika raisitsika ny mpisehatra manaraka zany tsy zany fa Andriamatoa Randrianomana Mahaleo Narsisy Andriamatoa Randrianomana Mahaleo Narsisy dia olo-pirenena izy ary akoatra maha olo-pirenena azy dia panao politika izy panao politika ary atao hoe tsy atory voanjodina am'zany fanaovana politika zany ary efa nandalo vampitona maro raha resaka hoe raha-pirenena izany zany ary akoatrany hoe mahampanao politika azy dia nitondra ihany ko izy ny anjara briky amin'ny fanehoan-kevitra ny fomba nanehoany hevitra de atao anatin'ny gazety antsoina hoe Sakaizam-bahoaka nisy an'izany gazety Sakaizam-bahoaka zany tany amin'ny taona 7 tany ho any tao anatin'le nampamaivay be ny raha-pirenena izy moa namaivay hoe ahoana fa nataon'ny sasany namaivay le izy de arak'izay zany de tao anatin'ireny fotoanany tamin'ny 7 reny no nisy an'izany hoe gazety Sakaizam-bahoaka zany ary tao anatin'izany nanehoana hevitra sy ny sisa fa alomerabanao Andriamatoa Randrianomana Mahaleo Narsisy tonga soa eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada. Eny tompoko fakasitahana sy fakatelemana sady notolotanareo ato amin'ny radio MPS nareo tompona ndraiky tasy teknisiana fa zava-dehibe ho anay ataotsika hoe mpikatroka politika ny fahatongavana eto mba azahoany maneho hevitra mikasika ny raharaham-pirenena mamela nefa ianao hiarahaba satria tonga tsy miarahaba olona manodezitra teny mafimafy ka de apetraka eo aminareo aloha ny arahaba ny mpikarakara hoe rabaina nareo anana fahasalamana sy anana fombaazana amin'ny adidy atrehana amin'ity fireneny ity tsy latsa-danja am'izany ko re teknisianina manary isan-karazany ary tsy adiny velively ny filompanorona zao ataotsika hoe orinasa zao zay orinasa manabe firenena dia fakasana sy fakatelena sary tompoko no atolotra azy manaraka zany eo koa reo ataotsika hoe zavalala be mandro manerana ny ataotsika hoe Madagasikara ao koa reo ataotsika hoe namana stapaka any velany manaramaso an'izao ataotsika hoe raha-pirenena zao ka dia fakasitahana tompoko
no atolotra reto mpikarakara reto raha nanasanay eto am'izao plateau zao misotra ndrindra tompoko. Eny ary toko sika dia hiditra amin'ny atsipria ny andriamato Narcisse Randriany Manamaly eo ny amin'ny hoe ianao zany mpanao politika miaina ao anatin'ny politika ny taona 13 taona miavaka hiatrehana fifidianana zay aloha ny calendrier hiatrehana fifidianana izay tolo-kevitra moa iny nataon'ny CNI aloha dia hitantsika eo ny toyany aloha amin'ny 6 novambra 13 reo resaka premier tour fifidianana président ny république. Mpanao politika eo ihany koa ny vahoaka malagasy manahoana ny fahitanao ny paysage politika satria raha hoe tonga dia hitsina zany resaka dia hoe vahoaka malagasy hiatrika fifidianana mila mahafantatra tsara aloha ny paysage politika mba tsy hoe mandeha any amints'izy ny safidy sy ny andraikitra raisina diny aty amboalohany aty amin'ny resaka lisy fifidianana antsika paysage politika mila fantatry ny olona. Eny tompoko makasitraka misaoranao avetsany ny tena koran'ilay fitenenana eto tsy izay tsy mahalala aloha zany ny lalana lalovan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary hita fa tena anisan'ny ataontsika hoe sahirana tokoa ny firenena satria ny vahoaka amin'ny zany firenena zany mihitsy mizaka nytserany aina vokatry ny ataontsika hoe politika misy iainana amin'izao fotoana izao izay indrindra no mahatonga anay hijoro satria atao hoe antitra mampadikalony ny tena antitra ihany tompoa ary manaraka izany miditra ao anatin'ny ataontsika hoe dinga ny fifidianana anay firenena amin'izao fotoana izao ary izay indrindra no tsara hitondranay famakafakana lalina sy fitondrana foto-kevitra lehibe mba azahoany voka amin'ny saina tsara sy meritreritra tsara ny zavatra tokony ataony satria tsy hoe adidy kely no atrehantsika amin'izao fotoana izao fa adidy ngezabe miankina indrindraindrindra no avin'ny firenena sy no avin'ny taranaka faramandimby ka izany no mahatonga anay zany tonga ety amin'ny ataontsika hoe onjam-peo ohatran'izao na izany na tsy zany anefa dia tsy azo atao ny mihinana amboliny zay indrindra fa tsy maintsy manao jery todikitsika hoe lalana aizavy moa no lalovanyity firenena ity hatramin'izay ary inona sy inona no lafiratsiny sy lafi tsara tao anatin'izany ataontsika hoe dingana ny lalovan'ny firenena izany dia mamela kely nareo zany amitina ao anatin'ny fotoana fohifohy izay sary tiako velabelarina eto izay raha ohatra ka tamin'ny taona 1790 nazaho Madagasikara n'izany atao hoe fahaleovan-tena dia tsy izay tsy mahalala tsika fa fahaleovan-tena sadasada fahaleovan-tena azo lazaina fa tsy dia tena matotra zany satria nahoana raha iverina dia fahaleovan-tena tsy izay tsy nahalala fa voafatotra ara-piaraha-miasa akory politika zany io zay azo lazaina fa niarahana amin'ireo ataontsika hoe firenena zay nahanjanaka atsika teo aloha mialatsiny ny tenako raha mitenena zany hoe nahanjanaka zany satria izay indrindra no Racine du mal zany fototry ny olana eto Madagasikara tianay no mametraka tsara zany fa Madagasikara dia mbola tsy mahaleo tena tompoka hatramin'izao zao ny fitondrana nisy tamin'izany zay verina hoe Peasonama ataontsika hoe ny Andriamatoa Philbert Tsorana filoha tamin'izany fotoana izany dia tenay no hampatsiahy fa azo lazaina fa izy nanao sinon'ilay accord de coopération accord politique io économique mazava loatra ary izay zavatra izay no mamatotra any Madagasikara tsy mba fotoana kelikely na fohifohy fa 10 taona be zao tompoko mandaray nefa fantatsika ho an'ny filoha anankiray dia 10 taona ka raha oelana oaingana zany zany 10 taona zany dia fantombiasana ataontsika hoe filoham-pirenena maro kanefa na tiana na tsy tiana dia ny zavatra misy dia hoe voafatotra ilay accord de coopération daholo izay filoham-pirenena mandalo eo satria efa vita soni zany itsika dia tsy mahalala velively hoe inona marina amin'ny finosin'io accord de coopération hatramin'izao fa dia azo lazaina hoe miaina ao anatin'ny fisalasalana sy ny tsy fahafantarana ny zava-misy marina tsika aloha ateto raha izany ataontsika hoe
dimapolo taona zany no everina de tsoriko aminareo fa repiblika efatra nandalo tao anatin'izany zany repiblika efatra zany de ny fandomiasana ataontsika hoe filoam-pirenena 5 ka tao anatin'izany nefa tsy nitondra fa soavana ho an'ny firenena ny fijoroany reny ataontsika hoe antoko politika zay nahazo fahefana tam'izany fa sainga azo everina fa ny tombontsoa ny vahiny zay voafaritra ao anatin'io accord tsy fatatsika io no mibahatoerana am'izany fotoana zany ka zay nga manatonga an'le fitenenana hoe Madagasikara zany dia eo ambanjoga ny frantsay manakariva ary de azo lazaina fa tratran'lay ataontsika hoe fahaleovatena ao anatin'ny ataontsika hoe fehezan'ny vahiny tanteraka tompo ny vahiny ngamba tsy hitatsika hoe de manatsika manoloana fa mandamosiny izy no everina fa mikarakara ny fifehezana an'izany fitondrana zany arak'izany tompoko de amafisina eto zany fa ny fitondrana voalohany tam'izany sy ny fitalala fahaloha de raha atsika fa tena olony mpanjanatany na ny frantsay tanteraka no mitondra am'izany satria nahoana ny fanabeazana azon'ireo olona reo na ny ataontsika hoe fitaizana azon'ilay olona reo de saika tany amin'zareo tandrefana frantsay daholo reo olona reo ny voavolavola ko rariny sitsiny loatra zany raha to tam'izany fotoana zany ka tsy nitondra fahombiazana ho an'ny firenena ary tsy nanapaka ny firenena velively ao anatin'izany teo hoe fahaleovatena mangarahary zany ny zava-nisy tam'izany fa de raha atsika fa gidrakidra politika lava tolom-bahoaka isan-karazany lava mitaky fanovana zay ataontsika hoe fanehitra amina erisety isan-karazany kanefa izany tolom-bahoaka zany indrina ny deraina vahoaka malagasy fa na inona mety ho fahavoazana sy fahampitena nisy tao de mijoro manakariva ny vahoaka malagasy manaraka izany nefa dia ny toy ihany raha-pirenena ary tsy nitsara ny tolony malagasy ka tamin'ny taona roa sy roa arivo de nivadika tanteraka ny raharaha satria vokatra ny tolom-bahoaka de olom-pirenena malagasy teratany malagasy zay everina fa tsy nibeazon'ny frantsay ny tonga teo amin'ny fitondrana vokatra ny tolom-bahoaka dia Andriamatoa Antsahina Filoha Ravalomanana-Marika zany zava-dehibe arehan'ny malagasy ny nisiny zany satria nahoana azo lazaina fa veloma teo lay accord de coopération tamin'ny fotoana nitondrany ka izay zavatra zay nefa no niteraka olana angezabe teo amin'ny raharaha politika satria tsy levon'ny vavon'ireo vahiny sy ireo sary-bakoly napetrany teto Madagasikara ny ataontsika hoe fitondran'ny Filoha Ravalomanana eo indrindra tsika no nipetraka hoe mila tolona mahery vaika indray ny malagasy satria vokatsy ny ataontsika hoe fanonganam-panjakana nisy no nahapotika an'izany fitondrana maham-bahoaka zany tompoko ary de hitatsika ny tombontsoa tam'izany ho an'ny firenena manerana ny Madagasikara fa nanana ny asany tanteraka ny ataontsika hoe vahoaka malagasy arakarak'izay sokajy misy azy teo amin'ny lafiny ataontsika hoe fampivoarana raha ekonomika dia nivelatra tamin'ny vazatany efatra ny Filoha Ravalomanana ary de hita fa nandroso ny firenena izany indrindra niteraka lonolony teo amin'ireo mpandraharaha vahiny satria tratran'ny fifaninanana ireny mpandraharaha vahiny reny de azo lazaina fa potika teo ny avenira ny ataontsika hoe ekonomia zay nety ny fehezana Madagasikara tao anatin'ny ataontsika hoe repoblika anankiroa nandalo teto zany tam'izany fotoana zany eo indrindra ny tena ametrahana tsara zany hoe mbola tsy nanana ny tena fahaleovatena tsika hatramin'izao zao malagasy koa noho izany apetraka ny fanontaniana hoe ateto ngamba iverina fa tsy mbola nisy ny olona zay iverina hoe azo atenaina aloha sy voavolavola anavitra nyity fireneny tya koa noho izany tany tompony azo fa sarotra mila ary tsy maintsy na tena nazy teny zany tsika menakavy
mitsotra mijoro ameriny zany olona zany ndray a eo amin'ny fitondrana mazava nefa reto fa tsy misy afatsy ny fifidianana zay ny voafaritra ny lalàna firenena azahoana fahefana koa noho izany raha tiatsika ny amerina n'zany firenena zany a de tsy maintsy mitsakotsako sy mandenika tsika ny zava-nisy tamin'ny tantara teo aloha hoe raha mbola olo mpanjana tany no volavolain'ny mpanjana tany no olona zay everina hoe mipetraka eo am'izany seza fiandrainany atao hoe filoham-pirenena zany a dia mbola lay boky ao anatin'ny ataotsika hoe mamatotra atsika ao amin'ny accord de coopération na fifanaraha-piaraha-miasa ihany a no tsy maintsy ho vetesiny zareo ireo arak'izany de amafisina eto zany ry malagasy ajaina isany fa ilaina ny fanaraha-maso akaiky ny ataotsika hoe firotsahatsika ao anatiny atao hoe lista elektoral zay zava-dehibe ho atsika io ary tokony atsiaro tenitsika raha malagasy fa tsy vitany tsehtretra akory tompoko ny ataotsika hoe fianirinany mba anandrana n'izao firenena zao sy ame asina n'zany malagasy zany a fa tolona tsy ombotratra zany noho izany a de manantena ny tenanay fa tsy ataonao raharaka tany a zay zavatra kely mba atsipinay amin'ny ataotsika hoe olo-pirenenanay firenena amina hoe maharay amandeny zay verina hoe la netezana lava volo ka mieritreritra fa tsara ary tsy maintsy rariny sinitsiny hijoroana eo am'izao ataotsika hoe sehetry ny ataotsika hoe faneho-kevitra ao anatin'ny radio MBS zao satria zava-dehibe loatra no iveriko ny ataotsika hoe fahatongavako eto amin'ity ataotsika hoe onjapeo ty noho izany tompoko de manao antsy avy ihany ny tenatsika fa eo amin'ny ataotsika hoe raharaha ekonomika dia tena ditsiko sefotra ny vahoaka malagasy any amanontolo satria tsisy azo ianteherana intsony ho an'ny vahoaka zay everina atao hoe sehitrasa ivelomana satria eo ambany vahoan'ireo ataotsika hoe firenena matanjaka mpanjanaka sy pitsetritra mpanao ampimamba ny secteur ekonomika clé rehetrarehetra eto Madagasikara rarinitsika raha osa sy mahantra ohatran'izao tamin'ny andro filoravjaina ara-valimana rany ataotsika hoe fifaninanana ary io sehitra ara ekonomika io no anisan'ny kapoka amin'ny filoravjaina ara-valimana dia hitatsika tsara zany hoe fiainany vahoaka malagasy zay azo lazaina fa namirapiratra sia samyny goka ny mamy sy ny ataotsika hoe ny fafinaretana atao anatin'izany fitondrana nisy zany eto ny tenanay tsy makahala nizaniza indrindra ny eo amin'ny fitondrana am'izao fotoana izao fa mampahatsiahy kosa hoe efa ampy angamba tompoko ny ataotsika hoe fanompona any lafrantsa fa alao mba hipetraka amina ataotsika hoe relation pasifika na fa fifandraisana misinny ataotsika hoe fiarahamonina vaovao raha toa ka ilainy zany izay tsy manana ady atao amin'ny frantsay sy ny sisa fa lahy akolo politika zay nisy tany aloha tany kosa de lavinay impito mandifotr'olona fa tsy azo ekena ntsony ary raha izany mbola izana aleta sy apetraketo de manantena zay maromarina fa tsy maintsy hitolona ihany malagasy mandra-pahitanay ny rariny sy nitsiny am'izao fiainana hita fa tena mangitsikitsika ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika eo dia zay angamba no azoko azavaina hoe fotoana anankiray zany zao tokony atserovantsika vahoaka malagasy saina fa ilaina ny firaisakina ilaina ny fahafantarana atao hoe inona marina ny tantaranisy teto amin'ny firenena ka azahoany tsirairay isam-batan'olona mieritreritra zany fa hoe tsy misy afatsy ny firaisakina ihany no anafahana Madagasikara tsy eo ambany zogany le ataotsika hoe mpanohariana vahiny ireo satria izy ireo no anisan'ny tena azo atao hoe rangory fototry ny afo mahatonga an'izao fahoriana tsy roa amantany mahazo ny fireneny zao
eny ary andremato narsisy randriano manamaly eo tsy nitapahako mihitsy ianao tam'lay fanazavana satria tena nentinao mihitsy le izy a noverina tany amin'ny 7 patonga ty amin'ny 3 sy 4 zany ary tao anatin'izay zany no namelabelaranao ny amin'ny hoe malagasy any ny tompona andraikitra amin'ny fireneny fa ny hoe teo ny mpanjanaka teo ny zay hoe manao ampimamba ozy ianao ny eto amin'ny firenena de io koa moa zany misy endrika isan-karazany koa mantsy le fanaovana ampimamba ty fa fanabiazana koa andriamato narsisy misy manao ampimamba asesiketo daholo ty zavatra rehetrarehetra avy any ivelany ty de misy resaka ampimamba amin'ny endrony maro ka malagasy no mandray atanana amin'izao 3 sy 4 zao tompoko ny malagasy no andray atanana ny fireneny amin'ny alalan'ny fifidianana ary nambaran'andriamato narsisy teo moa hoe izy ty tsy vitany tsetsetra tsy vitany tsetsetra ty fa tena tsy maintsy misy firaisan-kina tsy maintsy misy fandraisana andraikitra satria zao mantsy le fanontaniana hoe nareo ve tsy leo fahatrany sika menaka ve tsy leo an'ity fahatrany efa mangitsongisoko ity tsy leo an'ity le fahamenarany ity menatra mihitsy tena menatra ny tena raha hoe tena eo anatrehan'ny firenena any velany eny fa na de ny firenena etsikaiky komoro de menatra ny tena satria tena fadiranovana le firenena ka io zany ho avy io ny fifidianana dia mba tsy hinanana mambolony de mila mahafantatra tsara tsika anika pitsopitsony rehetrarehetra tsika malagasy mantsy ohatrany be fitsetsera zay etiketi-po zay ny fony atsika no mandeha melora vao misy zahatra de tonga de etiketi-po de laza mihinankinana mambolony any de domin'ny tapany ary de meniny sasany 5,000 ariary de meniny sasany vary kely etsy de meniny sasany menaka kely etsy de iny 3 andro de tapitra de mifafankio an'ray mandritra ny 5 taona le fiovana nefa tsy ho azo mihitsy raha tsy misoratra anarana any anatin'ny lisym-pifidianana ary miaraka amin'ny resaka fanaraha-maso izany zany hoe tsy malagasy ny te antra fa rehefa tena jerena ny zava-misy eto amin'ny firenena de ampahantraina ilay malagasy atao mihitsy zay tsy afaha mikofoka vao manana kely tonga de efa tandremo andeha hiditra tsy amin'ny beoririka tsy amin'ny magro de tsy azo idiranao ambenanay vavady raha vao anao an'zao kely de zany rehetrarehetra zany ny zavatra misy de tsy maintsy zany amin'ny alalan'ny fifidianana no amahana sy analana zany rehetrarehetra zany fifidianana madio sy mangarara ara demokratika andriamato narsisy le andraikitry ny olo-pirenena mihitsy le andraikitry ny olo-pirenena satria araka ny teninao teo hoe tsika malagasy ohatra ny mora mitsetsetra zay tsika malagasy ohatran'ny etantany-po zay de ohatrany hoe mararirary anaty zay fa eo amin'ny fandraisana andraikitra indraindray misy ny atao hoe somary varimbarina zany raha jerena zany zao ny salanisan'ny misoratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana mbola mila ezaka dahoary eny tompoko fa marina loatra zany voalazanao zany io moa zany raha ny tena marina de azo lazaina fa misy ny andohany daholo ny zava-drehetra ka raha toa ny malagasy mahantra sy ataontsika hoe fadiran'ohatra zao dia ny sehitry ny ataontsika hoe fanabiazana no tena vomafy satria na atao tsirambana zany mba azahoan'ny vahoaka tsy atsiaro tena intsony amin'izany atao hoe fitiava-tanindrazana ninonina mahamalagasy atsika de fitiava-tanindrazana aloha voalohany indrindra ary ny zava-misy teto nefa teo amin'ny fanabiazana dia fanabadona malagasy no tena anisan'ny vesatra mahatonga an'izao rehefa bady reo malagasy reo de atao de zay le izy manana endrika maro samihafa zany fanabadona amin'ny malagasy zany ary ny tena faran'ny sy sarotra indrindra raha de hoe eny fa na de mpikarakarana ny zaza malagasy aza mba hiditra ampianarana dia natao atsirambina ka raha izany ny zava-misy régénération future nareo taranaka ho avy zany ahoana momba azaho ny eritreritra sy andinika lalina ny hoe inona maro nahazo an'ity fireneny ity raha ny amin'ny lafiny fanabiazana no potika azo lazaina fa potika tanteraka le taranaka faramandimby
ka mpampianatra raha tsy karakara vacation any amin'ny examen mbola tsy voaraiky ohatr' zany ka izany zavatra rehetra zany meserina de vokatsy lay rafim-panjanana tsy anome vananao mihitsy mimpanjana tany plus ianao mahay plus ianao mahafantatra plus mananontanynazy a ny ataotsika hoe fialany eo am'ty fireneny ty ny zahatra mahakaka nge de zao ko fantatsika malagasy zany Madagasikara zany de petit continent ozy vaza manana ny maizy azy zany eo am lafiny letarehetra azahoany mamelona ny vaoko ao aminy ary tsy ilaina inkory ny fanampiana iraisam-pirenena raha ny tena marina satria ireny de azo lazaina fa misy tranotrano eo ao anatiny ao na ito amin'ny sehatra anatin'ny firenena indrindrindrindra ao amin'ny ataotsika hoe ambaratonga ambony de ao am'ireo sehatra ngezabe zany ny ONU ny SADC sy ny satria any misy litige politika koa any misy olon'ny frantsay eo misy olon'ny tandrefanao misy olon'ny tatsinananao ka rehefa tsy mahatosika ianao sy tsy mahay misafidy ianao zay namana tokony hoeritreretinao mba hiara iosina aminao zay verina hoe fampandrosoana amin'ny firenena satria ny firenena tsy trampodika vita ny vava fa eo lay firenena de mila fifandraisana ka izany de anisany ao anatin'ny lamara politika ilana fahalalana be dehibe antsintso mba tsy azahoan'ny olona hanambakana mety fetsitsika mandrakariva fa ilaina lalina ny fahalalana ny atao hoe politika ary mpanaona politika de alao azava ary malagasy atsaina isany fa tsisy école du parti eto Madagasikara hanomana professionnel politika fa anjarana olom-pirenena mahatsiaro tena fa latsaka ambany akadiny firenena no miotra manao auto-éducation avy amin'ny alalan'io ataotsika hoe boky maro isan-karazany sy tantara maro isan-karazany mba hanananao référence azahoanao miatrika an'ireny ataotsika hoe firenena lehibe reny zay manao zinona malagasy afaka iotra afaka hitrotra anavitra amin'ny firenenany avy amin'ny alalan'ireo otsikarena misy eo amin'ny taniny ka izy any fa mamoaka an'le areny eto amintsika mamoaka tsokosoko makany ivelany malagasy any mamoaka io mazava loatra resapitondrana io régime misy am'izao fotoana zao rena ny tena marina de io ny vazava hoe régime izao le tena hoe misy an'le hoe inona ministre tsy reconduit tsony de hoe ino moa adotrana anatiny any zareo samy zareo any angamba tsika tsy de asasaina am'izany fa hoe vokatsy ny politika ataotsika hoe rehefa maloto moa de tsy maintsy miseho ihany ny lamba maloto zany ny tena marina fa nytitsika apetraka zany de hoe mila olona azo lazaina fa voavolavola nanao fa ezaka ara-pahalalana mikasika n'ity fireneny ty ny firenena am'izao fotoana zao ny anjaranareo vahoaka dia manoana an'ireny olona reny a miara-miosina manamafy firaisakina fa olona manana ny maha-izy azy daholo reny olona mijoro ao anatin'ny fanoheran-deny fa njahatra takina zany de hoe mila anareo vahoaka ny mpanolotra na tena na tsy tena satria rehefanareo firenena mihitsy rehefa ianareo vahoaka no miraviravy tanana kely de kely ihany ny sansa ho anay mpanao politika ny ahafahana zany mandrava izao ataotsika hoe fosotra mahapotika ny fireneny zao mialatsiny fa tsy le olona zay eo amin'ny toerana misy am'izao fotoana zao no everiko hoe olana fa ny rafitra napetaka zay tanterahan'izy ireo no tokony hosorovina hiala teo satria lera zao azahoana zany a manalan'zany raha eo amin'ny resaka tsotsotra kely tokony tsy maintsy mba hampahalalana ny vahoaka mba hazahoany vahoaka mieritreritra fa manana ny maizy azy Madagasikara raha satria tiako soritana kely eto aby ireo ataotsika hoe tombontsoana ana Madagasikara nefa tsy hananan'ireo firenena hafa ny velany eo amin'ny ataotsika hoe velara-tany fotsiny aloha ny lesahana efa miditra any ataotsika hoe eninjato kilometatra tsy mivady mandry nge za Madagasikara eninety kilometatra tsy mivady mandry nge za Madagasikara zany lehibe zany inavy eo fa boriboriko olo satria efa manodidina eo ihany le zavatra dia tiako azavaina zany hoe
zany velaran-tany ngezabe zany de manana potentialité économika, manana otrikarenana ngezabe eo alohan'ny tany aloha, mety amin'ny fambolena, mety amin'ny fiompiana, mety amin'ny ataotsika hoe lafiny ataotsika hoe iny izy teo na toetrandro na ina manampy antsika toetrana ninonina eo ihany ko ireo arembe tsy hitanono ananan'izany firenetsika izany, ao ny volamena, ao ny safira, ao ny bois de rose, ao ny ataotsika hoe ilzepara zay mazava loatra fa arena be tsy toko tsy foroana no anatin'izany zay azarotsika hiatoka ny avenirantsika malagasy iray manontolo. Tsy vita n'izany ko fa eo ny ranomasina zay veritsika fa anisan'ny fitaovana lehibe faneraserana maneran-tany zay tokony hampiditra vola ngezabe ho an'ny firenena, ko nahoana moa tsika no antraotra an'izao satria tonga amin'le voalaza ho tery olo hoe tsy voafeny politika misy eto firenena satria mbola ny politika mimpanjanaka ihany no mifehan'izany zavatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena zany. Noho izany zany dia eo ihany koa tsy adiny velively ny ataotsika hoe force productive na le hoe hery mpamokatra de enareo vahoaka malagasy de olombelona mihitsy atotsika hoe 80 tapitrisa, nahoantsika ny tsy mena asa, nahoantsika ny tsy mahazo miasa eto amin'ny firenetsika, fa raha itsika ireo tsy mila bulldozer koa fa nangadalay fotsiny asantsika nyty tany mangoa ty milaza aminao fa afaka misakafo sy afaka mivelona daholo tsika mianakary. Akoatran'ny hoe andron'ny teknôlôzia zao misy ny ataotsika hoe teknôlôzie de pointe zay velona fa voafehiny eo tanora-tsika varam-pianarana tokony hampandrosoana ny firenena. Zay nina mahasarotona hoe tsy maintsy sika malagasy isambatan'olona mihitsy no mifampitaiza, mifampise isa-tokatrano, isa-paritra, isa-pivolona, isa-paritany ampalala fa raha sy miady tsika tsy mendrika atsika amin'ny fahaleovan-tena, mila miady tsika mitady ny fanapahana an'ity firenena ity ary tsy zavatra ratsy zany tompoko fa didimasina. Ka noho izany mijoroa olom-pirenena vanina, zany atao hoe tena olom-pirenena vanina de manome ataotsika alalana aloha atao hoe fitiavan-tanindrazana satria izay no veritsika fa ampinga ngezabe hoentitsika anavitra ny maha olombelona tsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay miaina am'izao anatin'ny vanim-potoana sarotra zao. Koa noho izany zany de ambety teninay eto ny ataotsika hoe nisy reo antoko politika tsy ometsiny fa zoan'ny malagasy isambatan'olona no milatsaka ho kandida amorona antoko politika isan-karazany, eo indrindra ny tokony sainatsika vahoaka ny malagasy ny ataotsika hoe ireo fikambanana maro samihafa misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ao ny antoko politika zay efa tsy aditsika hevitra izy ireny, ao ny fikambanana sosialy maro isan-karazany, ao ny antoko-ponoana sy ny sisa, de eo koa ny ataotsika hoe fifandraisana amin'ireo firenena avy any ivelany. Tiatsika zany no manamafy fa mila firaisan-kina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, tsisy ometsiny eto am'izao fahampitehin'ny firenena zao fa anjaran'ny vahoaka no manitsy ny meloka ka izy ny tokony hafantatra zay vato arotsany am'izao andro ny fifidianana zao, zay kandida tokony hotoanany ary tokony sarotiny amin'ny ataotsika hoe vatona latsany izy am'izay fiambenana ireo ivelona hoe kolokolo isan-karazany alabaty sy ny sisa zay hitatsika teo aloha. Marina hoe nisy ny iny vazaha hoe jamais 2 sans 3 fa eto tsika tsy manaiky an'le hoe 103 intsony, tsika tsy adala, tsika sanaty tsy vendrana fa raha vo hoe mikitikitika zany ataotsika hoe tena safidy-bahoaka marina dia ianareo mahalala ny tonany satria nahoana fifidianana natao fifidianana madino takina ka raha ohatra ny ahafenony kapoaka ny malagasy indray no iseho vokatry ny alabaty sy ny sisa
io tsika samy mahalala sy tompoko. eny ary ka to ihany moa zany ny rezasika mitondra an'izay fanazavana zay andre matoa Narcisse zay itsivona ihany fa mpanao politika izy ary ny ataontsika hoe ny fomba fanazavany tena ao anatin'le antsona mihitsy hoe fitiavan-tanindrazana nationaliste tena saro-piaro am'izany antsona hoe Madagasikara zany ny maizy aza ny malagasy tsy tokony hoe ny vahiny sy ny lavatanana isan-karazany zao de hoe akan'izay fananany eto fa tokony ho an'ny malagasy ny malagasy no tompon-draharaha ka tompon-draharaha tsika Andriamatoa Narcisse amin'ity 3 sy 4 ity tompon-draharaha tsika satria tsika zany tenena hoe firenena demokratika taona-pifidianana le izy de hoy ianao hoe mila firaisakina ny vahoaka malagasy isika ny tompon'ny tany sinsisy ao anatin'le olona izay tafiditra zany ao anatin'le fahafahana fidy 7 taona miakatra dia ny tanora ny ataontsika hoe tanora moa zany 7 sy 9 andeha ataontsika hoe hatrany amin'ny ataontsika hoe any amin'ny 5 taona atao hoe 3 taona latsaka hoe tanora zany reo dia tsoatranao le hoe fa nandalo vanim-potoana lava be de misy ny manararoatra n'le hoe misy hoe tanora saina mbola voasambany voahifidy de reny zany no atao hoe antonana zao resaka fandrebirebena sy ny rehetrarehetra ao asiana zavatra mamirapiratra memena kely en'izao anaovanaovana fampisehoana kely etsy maka-artiste etsy sinsisy fa le tena hoe fitiavan-tanindrazany ahoana ny fomba tena anamafisana ny tena foto-kevitra zay ampandrosan'ny firenena ilain'ny firenena am'ireo sokajin'olona tsona hoe tanora sambany vo isehatra amin'ny fifidianana mahatonga zay de zao ano ny lolovan'ny sasany satria hitan'le statistika hoe ny tanora dia maro anisa amin'ny mpandray anjara ny fifidianana tanora sy mivehivavy eny tompoko voalohany indrindra aloha ny politika dia fanabeazam-bahoaka io amin'ny maha fanabeazam-bahoaka azy zany de mijoro ny antoko politika zay loha larana ampitiava-tanindrazana ka anabe ny vahoaka mba azahoany vahoaka tsofo lafaka mandeha am'izay verina hoe fitiava-tanindrazany zay ilofosany mafy zany ho tafapetraka eto amin'ity tany sy ny fanjakany ity ka tsy misy afa-tsy ny fanabeazana zay iverina fa hoentin'ireo mpanao politika zay iverina atsika hoe tena demokratika de hoy isika hoe olona manana volonté politika afaka anday responsabilité nataotsika hoe manay andraikitra ary manana fonjan-kevitra vaventy azahoana mandresy lahatra ny vahoaka ao anatin'ny tena réalité na tena ny zava-misy marina fa ity antoko ity dia mijoro iaro izany vahoaka malagasy zany voalohany indrindra ame asina an'izany vahoaka malagasy zany manaraka an'izay ary anao zay ampitovy leta ny vahoaka malagasy sy ny firenena am'ireo firenena rehetra maneran-tany androany eny na ny adjectif mikasika an'izany hoe Madagasikara zany hoe firenena tratra orina farany mahanta indrindra eran-tany tena ena drabe babe anao an-damosy ny sambatan'olona tsarefa na zaza boteraka azy de mizaka an'izany tena mampalahelo satria nahoana vokatry ny politika maloto nisy teto Madagasikara nateraka ny rapitra fanjanahantany no mipetraka an'izany satria nahoana voapetany tsara aloha ateto ny stratégie azahoany ny fea Madagasikara ao anatin'ny lalao politika maloto ka dia tsy miraharaha azy ankon'izany izy sy zay mety ho voka-dratsiny zany fa mifantany de hoe mandropa ny arem-pirenena mifehy ny fahefahan'ny malagasy tsy ohatran'izay verina hoe vala ny fanjanahana Ona fahitanao an'le tanora vao isehatra amin'ny fifidianana. Eo indrindra tsika mikasika amin'ny tanora no arena lehibe sy ataontsika hoe atoko ny hoavin'ity firenena malagasy ity. Na de eo azy ny hoe fahampitehana ara-panabeazana. Raha ny lamin'ny manam-panabeazana ny de resaka pédagogie de mino maromarona ny tenako fa mbola ny frantsay ny mandamina sy mitondra an'izany. Fa aiza ireo ataontsika hoe avaram-pianarana gasy
ny avaram-pianarana gasy manko de tsorona eto fa anisan'ny tompona ndraikitra mivantana ihany ko am'izao fahampiteniny fireneny zao satria nahoana angamba tsy mahalala izy ny historika politika ka tsy ometsiny am'izany nefa na izany naty zany kosa amy maha olombelona azy de tokony alala izy hoe iservira ny vahiny mpanjanaka venao iservira ny ataotsika hoe mpangorokarena isan-karazany vahiny eto Madagasikara venao noho ny ataotsika hoe vola marina vaozatra ny fiainana ny vola kanefa raha vola hoentinao andenika ny firenena vokatry ny fitiavatena sy ny sisa dia everinay fa fahotana mafato andreo avaram-pianarana zany raha tena avaram-pianarana nareo de tokony andenika lalina nareo angamba no afaka satria mahazo karana am'ireo sosiete matanjaka vahiny reo na karana sinoana vazaha dia mazava afrikanina koa zao fa mandeha mitady vola ty anareo manokana zany fa raha mba ianareo kosa ngamba mety hitodika handa zato isan-jato ny hoe zay tsy anompo frantsay tsony mpanjanatany na anompo vahiny mandrobo sy mandrobo sy ataotsika hoe manao monopolisation an'ireo infrastructure économique eto Madagasikara tsy kely tsy lehibe de milaza amin'io fa milaza aminareo ny tenanay fa azo atoka fa iservira ny vahoaka nareo de vetivety ny fahampandrosoana nyty fireneny tya de ho tafavoaka ny firenena ka mangataka tanandreo ny tenanay mba heritreritra ndratsika hoe avaram-pianarana gasy satria manana didy ianareo heritreritra hoe anahoana ka izay mahavaram-pianaranay ny infrastructure eto Madagasikara nge tokony izay ny fe azy ary zay mihitsy ny feo ny diplomatie amy resaka développement ifandraisana am'ireo firenena rehetra matanjaka miditra teto fa tsy hoe izy ndray no andidy sy anapaka ny fifehezana ataotsika hoe raharaha mpampivarana ara-ekonomika eto amin'ny tany sy reny hoe ny malagasy dia mpiasa foana fa ny vahiny patron foana nefa tokony mba ifamaty mahamenatra satria nahoana miainao anatin'ny goût de luxe ianareo intellectuel gasy mbola tsy hitanareo ve ny tsirony fa ny fahorian'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zay verina hoe anarana tsy ho afaka ao anatin'ny kara-panozonareo malagasy zany dia mety aminareo ve zany tompoko angamba tsy rariny fa tokony hitodika nareo teona le tanora ny tanora moa zany indrindrindrindra dia jerena fotsiny arena lehibe ho a malagasy ny tanora satria arena izy de ahoana firenena malagasy de firenena tanora erinena ny jorony ataotsika hoe mahatsiaro mahatsiaro tena fa olo-pirenena reo verina hoe ty tanylazana indrindrindrindra reo antoko politika mpanohatra satria ny antoko mpanohatra politika zany no ataotsika hoe loha alaharana eo amin'ny fanabeazana an'ireo taranaka mandimby reo ka noho izany ny ataotsika hoe sehatra ohatran'izao ho anay dia anisany zava-dehibe fitaizana sahady reo taranaka faramandimby reo satria marina fa ny école du parti ho ihany manantsy anareo tsy misy eto ka ahoana moa no ahaizan'le isam-batan'olona malagasy hieritreritra an'izany hoe politika zany fanaovana politika nge de efa nylotona hatraminy ely kanefa reo mpanao politika manao ny tsirarin'ireo ihany no mifeny politika eto fa le tena politika misy ny tena vrai politicien fa misy koa le ary tsika andalany ao anatiny fikaroana ny fametrahana an'izany satria raha ny ataotsika hoe malagasy tanora am'izao fotoan'izao zay ataotsika avaram-pianarana mino marimarina fa tsy ho diso toerana am'izany ataotsika hoe fitiavan-tanàna zany le ny olona reny ka noho izany mba tokony hitodika kely any amin'ny ataotra hoe sehitra ny fanabeazana politika ny malagasy satria tsy misy afa-tsy zay ihany ny vahaolana hifaninanana am'ireo ataotsika hoe olona rehetrareo zay mamotika no avyny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy zay everina hoe fa tena tratra ny ataotsika hoe tindry azo lena efa tsy haitsony amaritana azy hoe ahoana na ahoana ka de trafikeno mahimaheriny anay ny ataotsika hoe famelabelara-kevitra ka de ambavana apomana apomieritreritra ary am'izao fotoan'izao indrindra no tokony foazany saina mampanahintsika malagasy satria vanim-potoana zao tokony hitodiatsika any amin'ilay fahavoazana tsy hitanono zay miatsaika
amin'ny vahoaka 20 tapitrisa zay tsy mahita mangirana mihitsy eo ampiainana 20 tapitrisa zany ange ka hery goavany tsy azo sangisanginy fa saingy mbola ho avy ny ora sy ny fotoana azahoany zany iseho eo amin'ny ataontsika hoe sehitra iraisam-pirenena ka mba hanana mahizy azy toreo firenena any Afrika maro isan-karazany zay mitroatra mafy hiala am'izany jady mifanjanahantany zany ohatra ao zany ataontsika hoe Mali ao Rwanda ry Algeria reny efa afaka sy maro hafa isan-karazany nanao tolona amin'ny malagasy ary tsy moramora miatrika amin'ny mpanjanahantany sy mipangolo-karena vahiny fa tena aty mafotaka nefa azo atao tsara zany satria mila firaisan-keny tsika tompoko ka dia ao zany no ataontsika hoe lalana anankiray zany ifampitezana satria tsy misy olom-pirenena vanina raha tsy vonina ifampitaitsika mianakavy zava-dehibe zay resaka fampitezana izay satria tokoa mantsy hoe hiatrika fifidianana ny firenena 20 sy 20 amin'ity taon'ity zany zay ny calendrier zay ny tetiandro dia olom-pirenena mahafantatra olom-pirenena izay atao hoe efa mahalala tsara ny fiainam-pireneny mahafantatra tsara hoe izao na potika an'ity fireneko ity zany zany a no ataontsika hoe miatrika n'lay fifidianana amin'ny fotoana anatanterahana azy fa tsy hoe olom-pirenena tonga avany fotsiny de miaraka amin'ny vatabeny fotsiny de tonga de hoe aiza ahoana fifidianana andehanao fifidianana de mifidy enreto izany tiako amreto de zao de ino no atao nefa iny le vatony iny iakinan'ny fiainana zany mandritra ny 5 taona indray ny am'izao fotoana zao aloha zany de hoe mila asorona mihitsy nyity arak'le toriten'ny pastera teny Antsonjombe hoe aza rezana le ombo fa esory le omby aloha zay iny le izy de ty fahantrana sy hoe tena fahavoazany ity zany mila asorona amin'inona asorona amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefana inona le fahefanao amin'ny fifidianana ahoana nefa ny fomba natanterahana an'izay mandehana misoratra anarana satria rehefa tsy ao anaty lisitra koa ny anaranao de teniteny fotsiny ao zany teniteny fotsiny ao avy aty ivelany aty fa tsisy azonao atao zany ka de le anarana ao anatin'ny lisitra iny tena zava-dehibe mihitsy iny satria efa fatatsika ny zava-misy fatatsika ny napotika an'ity fireneny ity fatatsika hoe iza ny nanao inona teto amin'ny fireneny ity ary inona ny nataon'iza teto amin'ity fireneny ity samy mitsakotsako daholy fa ny olom-pirenena tsirairay ihany koa de manana ndraikitra satria ianao raha hitazatazana fotsiny raha hitsetsetra fotsiny de eo ihany ianao zany aloha dia tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ilay firenenao eny ary efa kelikely sy zany fotoanantsika andriamato Narcisse Randrianomana Mahaleo zay mpanao politika moa izy ary tena hoe mivoy ihany koa an'izany resaka fitiavan-tanindrazana zany nationaliste tena hoe mazava-dehibe an'izany dia inona ary ny entinao zany andravonana an'izay sy hoe inona ny amafisinao ety ampamaranana indrindrindrindra mitodika amin'ny vahoaka malagasy nitovoko misoranao na me fitenenana hoentina amitinana zany moa zany de afatra manandanja ho an'ny vahoaka malagasy no tena zava-dehibe tiako no manamafy eto fa zany vahoaka malagasy zany tompoko de manana ny asiny zany manana ny lanjany zany reo amin'ny sehitra ny tantara nisy iraisam-pirenena satria betsaka ihany ny zavatra vita malagasy natao anatiny ataontsika hoe ady lehibe faharosiny sisa zay mba nanavotana ny frantsay nefa valikafatra de raha tsika malala fa zao fahoriana sy fahantrana mangitsikitsiko zao noho izany zany no malagasy ajaina isany mianao antso avy ny tenako noho ny tsy fahalalana reo natao hoe foto-kevitra politika sy ny antony hoe mahataontsika hoe fitaovana mahomby ny politika irovana ny tanindrazana dia mila fanabeazana tompoko ny vahoaka malagasy ary de izany indrindra no ametrahana ho adidy ho an'ireo loharana amin'ny ataontsika hoe antoko politika mpanohitra rehetrarehetra misy mba ho apetaka tsara ho
lohalarana zany hoe fifanabeazany malagasy samy malagasy zany satria raha tsy ampany fahalalan'ny vahoaka tsy fantany ko zay tena tokony ataony ary mienany risim-pony ka izay indrina mahatonga teny anay hoe tompona ndraikitra voalohany amin'ny fahalalana ny firenena ao anatin'ny fahantrana ny malagasy ary raha ny zava-misy ainana amin'izao fotoan'izao dia efa ho an'izany ny malagasy satria raha hita araka ny ataontsika hoe fihetsiketsehana maro isan-karazany manerana Madagasikara dia fantatry ny malagasy toko ny ataontsika hoe atoko politika izay iverina fa tokony ho lohalaharana hitondra ny tany sy ny fanjakana ary ifanampy amin'ireo antoko politika izay iverina sy fikambana maro isan-karazany lipivoarana sy limpandrosoana izay iverina fa mankamamy an'izany fitiavan-tanindrazana zany ka iverinay fa tsy kely zany hery misy eo amin'ny ataontsika hoe piratana ny firenena zany amin'izao fotoan'izao ka tokony ifanony itsika satria aleo azava fa zavatra tena goavana dia goavana no atrehitsika ary azo antoka fa tsy maintsy ho afaka Madagasikara rehefa ny vahoaka no ao an-damosiny ny ataontsika hoe antoko politika izay tena mampiasa sy mampiatra ny ataontsika hoe véritable démocratie ozy tsika dia hoe démocratie populaire zany démocratie populaire dia azo fitenina tsotra amin'ny alalan'ny hoe fifidianana vokatsy ny ataontsika hoe fahefana madio mangarangara natolotry ny vahoaka ireny antoko lohalaharany reny tsy lavitra amin'izany moa ny antoko tiako Madagasikara izay ambany taontsika hoe fitatana ny filohajaina maro karavaly-manana izay membonahatra manokana satria ninina zavatra nisy teto amin'ny tany fanjakana dia mbola vonina ny joro zany ray aman-dreny zany ka dia manantena sy mino ny tenanay fa ho avy ny fotoana mamiratra ahafahany malagasy amin'izao lavaka mangitsikitsiko izao dia izay sy izay tompoko no azoko amitinana zany izao ataontsika hoe fivahinianana eto amin'ny MBS eo ary mbola mahamerina mpisaorana be lehibe an'reto ataontsika hoe mpikarakara tompona laikitra atao amin'ny MBS eto ny terako satria nahoana izay mba kely fantatro izay mba kely vitako hijoroako sy andraisako anjara mavitrika amin'ny fitiavan-tanindrazana mino hafa ianareo malagasy rehetrarehetra dia mba hanaraka izany ataontsika hoe lalana ao anatiny ataontsika hoe ankitsi-po anatin'ny rariny sy nitsiny ananganana firenena vanina ka dia makasitraka sady ary makatelina ianareo rehetra izay nieno izao fandaharana izao fa dia ingane mba hanana fahasalamana tsika mianakavy azo hiatrika an'izay ataontsika hoe raha-pirenena zay ao anatiny atao hoe firaisan-kina tanteraka eny ary izao rahantsika andriamato Narcisse Randrianimana mahaleo zay mpanao politika moa izy zany nitondra fanazavana sy fanio-kevitra tato anatin'ny miara-manonja teto amin'ny MPS ny Radio Mada fantatsika tsara fa ilaina ny fahalalana zavatra momba ny firenena zany sy ny fomba fijery maro lafy ihany ko satria izay ny mahademokrasia ny demokrasia tsy hoe de hoe ifantoka amina zavatra anankiray de hoe tsy mahalala fa tsy tia fa ny fantatrao iny fantatrao fa ny zavatra maro ato ambadika ato betsaka ny tsy fantatra zany tia hoe raha olo-pirenena hiatrika fifidianana zany tompoko de mila mahafantatra tsara mila tena hoe mahita tsara ny kipitsopitsony isan-karazany zay vao manapa-kevitra mba tsy ho diso mba tsy hanenina amin'ny fanapa-kevitra zay horaisina zany ka dia any aloha ny voalohany any amin'ny fisoratananarana any amin'ny lisym-pifidianana marina andriamato Narcisse teo le teny hoe firaisan-kina zava-dehibe zay firaisan-kina mila mirahina any malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io satria izay firaisan-kina zay dia atosiky ny fitiavan-tanindrazana ny olo-pirenena misy fehezanteny anankiray zay voaingana izy tia dia etsika mamarana azy amin'ny teny frantsay lay izy ary mafonja be ny hevitra ao anatiny ary zao ny ambarany amin'ny hoe un dictateur ne pourra jamais calmer
l'amour du peuple. Un dictateur ne pourra jamais calmer l'amour du peuple. Ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny olona ao anatin'ny vahoaka dia tsy haitohaina, tsy azo ampangininy izay manana eritreritra hoe ambotry, anao didijadona, sy hoe anao ampimamba, fa dia mazava tsara zay. Un dictateur ne pourra jamais calmer l'amour du peuple. Iza no niteny an'izay? Iza no niteny an'izay? Joe Biden moa zany no niteny an'izay filohampirenena amerikanina tamin'ny tao anatin'ny vao andro vitsivitsy fotsiny zay aloha zany no nilazany an'izay fehezanteny izay. Tapitra ny fandarantsika miara-manonjy MBS Radio Mada, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany, samy tain'Andriamanitra velom